tompolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao indray amin'ity fandarana miara-manonja MBS radio Mada ity amin'izao alarby 12 oktobra 2024 izao isaoran'ilay nahary noho ny fitahiny sy ny fitantanany satria fatatsika tsara fa tsy raha tsy eo zany dia tsy afaka miaona isika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ny miara-manonja MBS radio Madamo toy ny mahazatra dia arahanao amin'ny MBS radio arahanao amin'ny fahitalavitra MBS arahanao amin'ny radio Mada arahanao amin'ny YouTube arahanao amin'ny Facebook ho antsika rehetra manerana ny nosy dia anaterana an'izay arahabo mba ampirarintso izay tsy adinoana ihany koa ianareo any ampitan'ny ranomasina any izay manaraka akaiky ny fivoaran'ny toedrarà eto Madagasikara manahoana ny any an-tany razanany manahoana ny firenena any Madagasikara ihany ary izay hoe finiavana manaraka ny zavatra miseho aty tanindrazana izay ho anareo ny ampitan'ny ranomasina any zany dia midika avy hatrany fa ny tenanareo no any fa ny foa mampana saina mampana dia mifantoka aty Madagasikara io moa samy manana ny antony amin'ny hoe mandeha ary na mandeha ary any amina firenekafa samy manana ny antony tsirairay fa ny mampiray antsika rehetrarehetra dia ilay antsoina hoe Madagasikara ka na ianao zany any ampitan'ny ranomasina na ianao eto an-toerana dia iray ihany ny malagasy iray ihany ny malagasy saingy zao zarazarain'ny fiainana sy zarazarain'ny fahantrana zarazarain'ny tsy fahaizana mitantana eto amin'ny firenena izay le manahiran'izay nefa le zavatra tsy tokony ho izany mihitsy afa tokony hoe malagasy mandroso any amin'ny tena hoe fandrosoana aiza zao zay fandrosoana eto aloha hatramin'izao fa ny fiemorana no misy fiemorana ary io zany dia azo amarinina amin'ny lafin-javatra maro io ka hiditra amin'ny votoatin'ny resaka isika ny mpisehatra moa zany eto amin'ny MBS radio Mada dia mifandimby eo efa eto zao Andriamatoa Motarson alleluia zay efa mpisehatra eto izy isaky ny alarby tahaka an'izao dia mpandraharaha ihany koa izy mpandinika ny raharam-pirenena izy olo-pirenena toy ny olo-pirenena rehetra ary mananjo tanteraka mihitsy amin'izay hoe fanehon-kevitra izay dia maro moa ny zavatra mbola horesahana eo namana hafa dia mbola ho avy eo ihany enary savaranando ihany izay fa hiditra amin'ny tena votoatiny isika ny fiteny eno matetika dia tia resaka hoe aiza ny état de droit ary marina io satria raha tsy misy izay hoe fanjakana tandalana izay manaraka ny fitsipika isan-karazany dia aza manateny sika ny hoe ho any amin'izany fandrosoana zany na iazakazaka ary tsika hoe anao miami anao Paris anao zao manara-penitra anao antisty olokoana ohatr'izao daholo ty vatandrindrina rehetra ty raha tsy eo ny antsoina hoe état de droit dia tsisy raharavanina eto ary io zany amina firenena tsirairay mihitsy io tsy Madagasikara ihany matoa ny olona ny velany ihany mandroso tompoko dia mipetraka mazava ny antsoina hoe état de droit tsy tenitenenina fotsiny io tsy hoe teny manaitra fotsiny io tsy hoe anaovana fandresen-dahatra amin'ny olona fotsiny io satria hoe te ahazo fahefana na hoe te hamikitra eo amin'ny fahefana dia hoe tenena tena zava-dehibe ny état de droit tenenina zany fa le fampiarana azy no tena zava-dehibe fampiarana ka hiteraka vokany tsara sy mahasoa eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena raha ny zava-misy eto Madagasikara tsy mipetraka ny état de droit tsy mipetraka io nefa io zany dia tena hoe lakle anankiray lehibe ahafahana mamoa makany amin'ny fandroana firenena tsy misy état de droit zany tsy firenena zany tsy misy fampandrosoana zany eo ary io mantsy malalaka be izay resaka hoe état de droit zay mieritreritra ny sasany hoe raha vao miresaka hoe état de droit zany dia any amin'ny resaka fitsarana zany any amin'ny resaka hoe lalàna izany ka le état de droit tsy izay fotsiny fa mahasahana zavatra rehetrarehetra io vao iresaka tsika hoe fifidianana ohatra
de efa tsy maintsy mipetraka tsy maintsy miditra ao anatin'izany ny état de droit amin'ny lafiny kipitsipitsony isan-karazany misy lalàna rahana any eo hoe mpentrika hoe état de droit amin'ny fanendrenana amina andraikitra olona isan-karazany amin'izay andraikitra tokony ametrahana azy manaraka tsara n'izany état de droit zany ve ny fametrahana gouvernoura ohatra inona ny lazainy lalam-panorenana izay lalàna voalohany eto amin'ny firenena afaka mipetraka ve sy afaka ampiarina ve ny antsoina hoe état de droit raha toa ka ny lalam-panorenana zay lalàna voalohany loloavina tampony loha eto amin'ny firenena no tsy arahana amin'ny atsipiriana tsy voahaja toy ny anak'Andriamaso. Zay zany zao le fanontaniana ka tsy tokony hiteny hoe état de droit raha ohatra ka any amin'ny lafin-javatra takan'izany hoe lalàna voalohany eto amin'ny firenena zany no lasa mahaberesaka. Za lalam-panorenana zany tsy tokony haberesaka tsy tokony haberesaka zany, tsy tokony hisy hoe commentaire zany fa hoe fa io zany de io no ampiarina. Eto amintsika nefa hatramin'izao mbola misy commune tsy manana be ny tanàna reo olona amin'izao hoe efa marana zao ny taona 2024 de ahoana no ampiarana ny état de droit ao anatin'ilay commune izay efa be ny tanàna lany daty no mitantana ao. Tsy raha io fa misy moa ny tranga hafa ihany koa. Amin'izao fotoan'izao mbola misy ny eo amin'ny hoe conseil communal tsy mbola mipetraka araka ny tokony izy de ndeha hoe eritreretintsika hoe amina tanàn-dehibe hoe renivohim-paritany ve misy an'izany inona no raharaha vaniny eo satria ny renivohim-paritany mantsy tonga de hita be fa any amin'ny commune any mbadimbadika any ve de tsy mba hananjoany zany hoe anana be ny tanàna voafidy mazava tsara ny voaka tao anatin'ny safidim-bahoaka ka fifidianana be ny tanàna raha tsy voafehy. Ahoana no eritreretana zany hoe fifidianana filoham-pirenena, fifidianana be ny tanàna, commune mbola misy commune tsy manana be ny tanàna voafidy amin'izao 12 oktobra 2024 izao. Fa be ny tanàna efa taloha be ny tanàna efa lany daty no mbola misahana an'ilay raharaha any anatina commune any de mba mety ve zany de hitentsika hoe état de droit de aizana ahoana no ampiarana état de droit nefa ny ary amin'ny lohany ery ny ary an'le mpitantana ary zany tsy araky ny tokony izy fa io man tsy mora le miteny ny resaka hoe fifantsahana andraikitra moa zany mbola manga fotsiny mbola jerentsika rehefa aveo fa faly miaraba aloha an'Andriamatoa Motarson halleluia tonga eto amin'ny fandarana miara-manonja MBS taridesaka no natao teo momba ny resaka hoe état de droit tenenina fotsiny nefa tsy hita zay tena hoe fampiarana azy miarabanao aloha ndao arsatsika. Miarabanao Rina, miaraba ireo mpisehatra rehetra any mpanao tsy lazaina eto amin'ny radio MBS sy ny radio Mada, ireo mpisehatra rehetra any amin'ny faritany isan-karazany any zay mampita izao fandarana miara-manonja izao, miaraba ireo malagasy any ampitan-dranomasina betsaka moa ny eo a Frantsa, misy ny any a Washington sy ny sisa, misy ny any Chine, miarabanareo rehetra ary de misaotra ny tompo nomeny izao fotoana ankehitriny izao tsika azahoantsika mijery indray ity fiainany ity firenena malagasy ity hoe makaiza marina moa zany ny firenena malagasy. Teneniny Rina teo moa hoe ny fanjakana tandalana zay ny teniteneniny teo, mbola tsy niditra amin'ny atsipiriana izy fa amin'ny akapobe ny resaka tokoa mantsy de zao efa nentina teo anatrehany reto mpiara-miombonantoka amin'ny firenena malagasy ny fametrahana an'izany fanjakana tandalana zany tany amin'ny 2019 ary de nakalazaina mihitsy zany tany Washington tany amin'ny FMI zay nambarany ministra ny finance tam'izany zay de anao état de droit fanjakana tandalana tsara tantana ny tany felany hoe bravo de tsara tantana mangarahara izy dolo zany dia anatsara ny fiainan'ny firenena malagasy de mifanaraka amin'ny
amin'ny sotoavina everiny banque mondiale sy ny FMI ho ataondrindra izany a ka dia apetra ho arany fandarana asanareo de azao de miresaky tsika any février izy miresaky io any amin'ny septambra apetraka le plan tamy 2000 tsy tandalana aloha sy eo am'le hoe tsy tsara tantana le tsy tsara tantana ny tena na tonga azy ny tena marina tena miala tsiny a miala fondro fa tsy izy mihitsy le mpitondro reto tena tsy mahafantatra kory izy ary za mieny fandarana sasasasany amin'ny radio sasasasany a de mahita hoe kay zany ny olona mpanao politika kehitriny isan'izany ny filoha kehitriny tamin'izy ny hevitra hoe anao politika de hoe ahoana ny andanina ny volam-panjakana zay kay mbaziny zany satria mahita olona manao fandarana amin'ny radio hafa zay manana ny politika anay zay rehefa eritreretinao tsara le zavatra tenenin'le olona le hoe ahoana ny andaniko an'io volam-panjakana io zay fa tsy hoe ahoana ny ampandrosoana samy hafa be mantsy zay fiatrehanan'le fampandrosoana ny firenena zay hoe ahoana ny ampandrosoana ny firenena vahoaka malagasy ny dikan'izay sy ny hoe ahoana ny fomba andaniko i volam-panjakana io de ataoko an'izao ka zay ny nataony reto fitondram-panjakana reto de ahoana ny fomba fandaniana an'le vola nataony ny terrain baria nataony ny colligera eny anaty rova tsy hita zay marina teo amin'ny lalana teo amin'ny sekoly teo amin'ny fahasalamana tsy nisy zavatra nanjary teto amin'ny firenena de lasa ny kototo lasa ny vidy fanafody lafo fandripahalemana koa mbola kadohany tsy mandeha am'izay loany karina de tantaratsika menakavy eto a de lasa ohatrany hoe ampamoy fo atsika menakavy ve zavatra mahatonga anay miteny an'izany tsy de le hoe atonga atsika moy fo fa ilaza amitsika den'izao zany ny fomba fitantanany reto mpitondro reto akehitriny reto ka rehefa hoe tonga ny fampelezakevitra amerina ampatsiahany zany zay tsy de hoe fahaliana ratsy hoe hita fa tsy mahavo zavatra mitranga nefa eran'izao tontolo zao de zao a mesarotra ny fifandraisany iraisam-pirenena tena mesarotra ary ny zavatra hitranga tsoatsy a de vao miasarotra satria ohatra ny lasa hitatsika raha manaraka amin'ny vaovaotsika le hoe manjary ho ampiasaina ve a ny fitaovam-piadiana nucléaire taktika ozy ny fitenenana le hoe bomba nucléaire kelikely zany fa tsy lengeza be mahafaty vahoaka be firenena kelikely reny tonga de tapina tanteraka tsy zay fa le hoe kelikely de ohatra zany lasa ohatran'izany ny resaka am'izao ary de hitatsika am'le zera bomba fakomaly sy maly a tsy akiato mampiova ary ny filoha frantsay moa ny teny mihitsy hoe tena manomboka miovy zao tontolo zao a miovy ty ady any Ukraine ty a lasa mikisaka makano ozy ny fitenenany tanory any amin'ny hoe zavatra tsy ho voafetsony zany noho izany le fifandraisany eran-tany a hiasarotra ny zavatra tian'olona zaina nefa de zao teo ara tsotsotra kokoa lavitra noho izao a sahirany ty fitondrany ty maika moa am'izao zany rino makaiza sy makaizy ty fireneny ty raha ireto mpitondro reto no everina za tena miteny tsotra raha ohatra zao fitondran'izao a mihemotra tanteraka ny firenena tena mihemotra tanteraka ary tsisy afa-tsy zay fa dia aokotsika iomana fa ny teny zavatra betsaka angamba amin'ny propaganda tsy de ilaina fihirintsony fa mampatsiahy fotsiny zavatra nataony reto de efa ampy hoe tsy afaka reto tsy mahavo reto momba ny fanjakana tandalana zay ny tenenina marina aloha fa efa nitenenina namana teto ihany maly hoe fanjakana tandalana ny tenenina raha matodirika aby ny présidence hoe tandalana eto nefa tsy fantatra ntsony hoe iza no izy eto amin'ity firenena ity ary zao ny tena mampalahelo riny to reto vehivavy reto ny tena manangam-bovy ato anatin'ity fitondrany ity amin'ny sehatra rehetra mihitsy zavatra mitrangam-bolo resantsika rehefa aveo a de manamarina an'izay fa reto minisitra lehilahy reto a de ohatra ny manaiky lembenana fa tsy ampy andarany reto vehivavy reto nefa tsy marina ny zavatra ataon'ireo ny akabiazany a demi-vérité ny teneniny tena hoe le fact-checking fa rehefa alefanao amin'ny tsipriany le resaka ay tena tombontso hafa mihitsy kendreny le zavatra teneniny a fa tsy de zay zany ny zavatra mitranga riny
eto amin'ity firenena malagasy ity zay le hoe tandalàna ka raha vao iresaka ny tandalàna ianao a hoe ahoana ny anaovana fanjakana tandalàna de valany tsotra ataovy inona moa dikany concertation nationale fikaonandoam-pirenena fikaonandoam-pirenena ataovy ny fikaonandoam-pirenena hijerentsika an'izany miresaka daholo ny rehetrarehetra loha iresaka zay aloha aloha mba ifa ka zao kosa zao marina mantsy le izy rehefa tena hoe mpitantana ianao a ianao tsy mahafantatra ny zavatra mitranga any ambadiky manangareza ozy ny fitenenana fomba fiteny zay fa mila mikaondo de mba fantatra ao ny zavatra mitranga any amin'ny hafa inona mifatsapahan'ny olona zany a hafa mihitsy mifatsapahan'ny olona le izy ny olona miaina any sy ianao hitatarana an'le izy eto de aloha mba samy hahafantatra an'izay le izy a tamin'ireny dian'ny président Ravalomanana tany Tomasina reny tamin'ny faran'ny herinandro teo a nieno an'le tantaran'le olona tany a hoe le mitaraina tamin'ny président de ho ianao voagaga za manokana eo a voagaga ve ohatran'izany ay tena tonga am'izany ve ty zavatra ty de mampalay tena efa mamoy fo le olona hoe tsy mihinan-kanina tena mamoy fo le olona lalana tsisy lalana tsisy anina ary de voatery ohatran'ny hoe amidy vary maintso zany ny vokatra dia reny no amidy a de ararotin'le mpampiasa vola de vidiny mora de afaka 2 volana vao amidiny a mba efa matoy le zavatra jirofo moa no tenenina tamin'izany fa tsy de mahazatra loatra misy manao jirofo maintso fa ny vary maintso no tena mahazatra ny olona de gaga am'izay ka de zao zany maheno an'le fitantaran'le olona hoa le olona efa mamoy fo mihitsy efa tsy hitatsony zosarangotona de izy ara manero président milatsahinao de mandray an'le tenin'izy ireo ny président satria fomba hitatarany an'le zavatra mitranga ireto mpitondro reto tsy mahafantatra ny zavatra fa dia président Ravalomanana no hitarainany satria maninona hafa ny olona hoe atokisany sy ny tsy ajaiko angely izy riny de rehefa atokisanao le olona de hitataranao ny tsy ambaratelonao sy ny fahoriana iainanao fa rehefa tsy atokisanao le olona miala mazava fotsiny ny olona rehefa eo ianao a fa tsy miteny ininina ka ianao koa nahatonga an'le izy moko ahoana ny tataran'ny olona ny zavatra mitranga aminao de netiny eo amin'ny président Ravalomanana de tsy olona ray izy tsy olona roa fa de zao olona marobe no miteny hoe milatsay ianao fa tena tsy izy tsony ty fireneny ty vonjeo zay maty zay zany ny eno tao ka zany a manao propaganda ho an'ny filoha Ravalomanana angamba no ataoko hoe tsy ny asa ny mora fa ny zavatra ho resahana be dehibe fa ny asa aloha mafy satria reto olona reto ato anatin'le fanjakana tsy tandalàna de efa miomana ny angalatra efa miomana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ny zavatra mampime imezako tsy mahafantatra ny ampitso anao mpikambana amin'ny fitondram-panjakana ka aza mihevitra n'izany hoe ny fahaizako a nataoko a dia ataoko an'izao ty feheziko ny fokotany feheziko ny lisitra feheziko ny seni feheziko ny ACC de andeha io a de zay no lany a ampina 3 millions a nisa mpifidy a diso hevitra ianao efa ny greffier ary zao vao me manenjana ny greffier normal zany ka zao ange riny ny tena mahatonga an'le izy mantsy a nendry zareo ange asa marika ny natonga an'le 3 millions ahoana ny fomba andresentsika dia karaha izao mipetraka zao nisa mpifidy a zao a ny 50% azo a natao hoe 13 millions nisa mpifidy na 12 millions a ny tonga mifidy zany any amin'ny 6 millions 7 millions any a dia am'izao a apitsika 3 millions ty a dia mahazo 4 millions tsika de lantsika ny eritreriny côte board côte ny ray bejofo zany ozy ny fitenenana zay de aorinan'izay zany manao hoe ndaotsika anao copie fa raha ara-pomba fitantanana tsotra zany de tsy mitoetra mihitsy satria maninona inona mahatonga zany morina hoe tsy mitoetra tamy 2019 ianao no teo a tsy nanao hoe ndaotsika anao campagne ray volana ho an'izay tsy nahavita copie ary ny zava-doza raha ao Moramanga ao Moramanga commune urbaine Moramanga tsisy maire
teneny rina teo zay tsy mbola misy mery fa ny manao copie anankiray ao mandoa 20 000 francs 4,000 vao mahavita copie anankiray raha ny lalàna de gratuit zay maimai-pony zay ary de tarihina mihitsy ara ny olona anoratra ny zanany aka anao copie any zanany fa any Moramanga tsy manoratra le olona ko ny 4,000 tsy sahirana ary izy vola hoaniny eo anatin'ny ray andro zany de eto anao anao hoe antsika anao jugement supplétif anitsy fanomezana copie ny olona tokony anao copie sakananao amin'ny fomba maro samihafa tsy anao copie fa takinao vola aveo ianao manao tapoka hoe mila 3 millions zay de mila fitsarana mandehandeha zay anao copie tseroa anampy ny olona ao anaty listry ny mpifidy de faly ny seni fa inona mahafaly ny seni tena mikarakara tokoa za nge miteny amrina fa tsy andenge zany tsisy olona anome vola anaovana an'zany nge tsy manam-bola anaovana an'zany nge ho fanjakana io ngambe efa henonareo hoe le hoe amena tablety ny sasany iny zao de fa resabe koa iny hoe misy manane zao hoe ka tsy mbola misy vola ividianana an'zany nge rehefa miteny ny eto amin'ny fandarana miara-manony tsy manam-bola io fanjakana io resaka be le hoe anome tablety ary zay le hoe anome tablety tsy ny retraretra no atao an'zany tsy ny commune ray manontolo fa zao sasatsasany de anseny efa vonona zavatra mitranga ny fahitako azy rina ohatrany hoe normal le zavatra ataony seny hoe miseho azy hoe miasa mafy mba tsy hoe horoana daholy tsy hoe horoana moa izany tsy zay ngamba lefa am'le hoe mba asiana fanovana le seny rehefa aveo de mikezakezaka mafy daholy de miasa daholy de manao logiciel zay sigle mialatsiny ty de ambarako resaka momban'io ka ambarako hoe torina fa zao nge ny tena mampime am'lizy mihevitra ny olona badra odry reto seny reto zay manao logiciel sigle le logiciel taloha ihany io nefa zao nge riny tsy misy logiciel zany nge nataon'io seny io ny logiciel nge hatram'izay rehefa ampiasainao raha vo liste zany raha vo misy doublon de supprimer logiciel tsotra tsy mipotry zany zavatra tsy tokony nisy akory zany hoe 1,200,000 hoe doublon zany fa napetraka mihitsy io fortune fa raha ny logiciel tsotra fotsiny de efa voafafa automatique ireny de efa tsy nisy le 1,200,000 de efa resy rajoel fa novana mihitsy io système io mato voatazona le doublon 1,200,000 tsy logiciel izy raha vo zay ny seni eto moa de zao hoe zay anao logiciel vaovao fa zao nge ny mitrangy fa nga misy mino anareo ny olona za manokana nge tsy mino anareo tsy mino anje ze olona sainareo manao hoe logiciel ny olona manao logiciel nge eto efa be de be eto Madagasikara nge am'izao efa misy sery ana polina informatika be de be manao an'izany ho an'ny any an-dafy hoe ndao atsona ny Union Européenne anao audit zao hoe anao audit kanefa ny olona tsy mahatoky anareo tsy fatokisana mihitsy ny tena zay mihitsy ny tseo ary zao efa trany amboniny za manokana miteny ny Union Européenne hoe ny ACC tsy atokisana fa totra ny tanila de nanangam-bovona ny président ny ACC hoe zany ve de mba metiko zay ary mbola tsy manomboka ny asa akory odrey tsy manomboka ny asa hoana ianao ngia président efa tamy 2004 ianao ny teo nandeha ny fanendrena gouverneur de nankatoavinao zany de za tsy mpianatra lalàna fa mba fantatro hoe mba tokony ho arahany zany lalàna zany de aveo ianao miteny hoe tsy mety fa zay mbola tsy miasa akory efa ny asa ianaoko de efa nampiseho ianao hoe manaiky ny kitoto rehetra ianao de ahoana ary zany satria ny Union Européenne tsy miteniteny fahatany fa misy donné mizatra hita misy olo tena ny Union Européenne eto zay mihitsy de hitan'ny olona le izy de miteny izy de diso zany zay rehetrarehetra miteny hoe efa ny asa ianao efa nanomboka ny asa nareo de nanaiky ny kitotonareo eo tsika zany zao ka ahoana moa no inona an'le izy zay enge le climat de confiance ahoana no atongavan'ny olona ampiasa vola eto le hoe tsara tantana tsy olona tsisy ampiasa vola eto ko androany ianao manao zavatra de rapitso ny fanjakana alay le anao ohatra
de tapitra ka ny logiciel kian'ny olona ny tsy fatokisana mipetraka eo ambony zany rehetrarehetra zany ny tablety lasa resabe tsy ampy akory de ahoana zany inona ny fansamby mampifidy andeha amin'io ka zay mihitsy angely izy rehefa fiezina zany rehetrarehetra zany dia tsy misy mahatoky an'io seni io ny olona moa miteny hoe ka ny olona ao anatin'ny seni ange de nivadina minisitra ny anina fianakaviany zao de tendrenga président olona pombazy no betsaka ratsy ny akamarony olona roa ngambany tsy hoe izy nanendry azy fa sisak'izay amin'ny fomba maro samihafa avany amin'ny dolo ny fanendrenan'le olona zany no sainao itadizany eten'zany tsy misy eten'zany eo ka ataoviny fikaonandoam-pirenena dia tokony ho ahitsy aloha io ACC io nareo aza mikiropaka ry ACC fa nareo ange tsy ho tafajanona eo ary ty fantsina ny rafitra rehetra ty hoe ny ACC ny seni de ho atao io tsisy amme volanareo anaovana fifidianana eo aza manantenan'zany nareo rehefa tsy me zao mantsy ny tablety ara tsy ampy io zao de efa pirofo anankiray io ka zao mantsy rina mbola voaty amin'ny fanisana zany fanisana mpifidy mariny zany fa zao eo miresaka fifandraisany iraisam-pirenena ny olona manana zay heveriny ho sotoavina hoe mba tokony ifanekena tena izy hoe zao no mety aminay de ahoana ny mety aminareo reto fanjakana malagasy reto aloha tsy teny hoe ny eto aminay savoritaka ny eto aminay samy manao zay tiny tsisy hiteny an'izany angeloha eo fa de hiteny foana izy hoe ny anay ko ekenay le fanjakana tsara tantana ekenay ny fanjakana tandalana ekenay ny mangarahara ekenay zao rehefa zay de ozy ny mpamatsy vola hoe ekenay zany kandrao ary zao no atao eo de rehefa manao le asy reto fanjakana malagasy tonga eo am'le hoe break point tsy zakan'ny olona tsony ny fahitana ny zavatra ataon'ny fanjakana malagasy de eo le mahatafasaraka zay le hoe break point zany lasa tafasaraka ny rotota satria ahoana nareo milaza hoe anao fanjakana tandalana de ahoana zao no zavatra mitranga raha nome exemple ny olona ray sobika feno ao anatin'ny 10 minitra ny ohatra feno sobika mba tsy atao hoe feno camion maka indray amin'ny hoe tsara tantana feno ny sobika de farany tsy mahazaka tsony reto mpamatsy vola zay le hoe tonga mitsitsoro mahambisarahana hoe raha ohatra zao no ataonareo de verina kosa fa tsy tonga am'le fenitra azahoana mampiatra le hoe tsara tantana sy le hoe tandalany ianareo sy ny hoe ny mangarahara sy ny lavitry ny kolikoly ka de aloha samy misitaka kely ohatra zay ange le izy ireto maika am'le fitadiavam-bola ireto manao hoe mbola tsy tonga am'le zavatra heverinareo de aloha samy misitaka kely tsika aloha de eritreritra de miverina afaka ray volana ohatrohatra zay le fomba rina am'le izy de tsy fantatro ny fahitanao an'le zavatra mitranga fa zay ny fahitako an'le izy aloha raha miresaka hoe senisiasy io fa zao ataovy le fikaonandoam-pirenena zany tam'zany mbola tsy tena tonga am'le fitadiavam-bola ohatra zao ty fitondram-panjakana ty fa zao mantsy mahatonga lizy angerina zao le olona tia tenatena ny fitondrana mahita hoe rery manao kaparanjo mihitsy tena mamely mafy mihitsy amin'ny volam-panjakana de aloha koa zay mba haka kely eo ange le izy de ny kolikoly sy ny etsetra teny le olona teo hoe le raha matombo masa mampitahotra mihitsy hoe na ny prime ministre na ny ministre tsy ahoako zany za manam-bola zany ahoana moa tokony hita marina fa mety manam-bola ianao fa le fasahina miteny an'izany mbolina manahoana moa zany ary le raha matoa hoe assistante parlementaire hony zay no ary fantatra moa fa zay no marina am'lizy ary izy ara tsy olona any ambosary atsimo akory fa tongany izy fa namen'ny olona zay le zavatra mitranga eto am'ty fireneny ty le olona mpiara-miasa aminy no mamiazy taratasy de lasa manao any am' zavatra tsika tsy heverina tokony ho ataona izy ny olona rehefa mena fahefana rehefa tsy mahazaka
an'izay taratasy zay de efa lasa mivily amin'ny zavatra hafa hitanao rina le tamin'ny resaka tatia andrefana Antananarivo faritra andrefana miarinarivo sy ny etsetra iny le hoe nasorona ny district na chef district nasorona ny préfet nasorona zao hoe mbola vehivavy tao anaty fitondram-panjakana koa no anisan'ny tena namely mafy an'ireny ka ireto vehivavy reto lazaina ihany ny mpitondra fanjakana fa raha mbola ireo zany no inoteny eto amin'ity fireneny ty fa amitsaka daholo ny lehilahy de tsy fantatra hoe makaizitsika rina amin'izao fotoan'izao eka tsy zarery moa nipetra zany fantaniana zany fa fantaniana mipetraka amin'ny maro zany fa le izy zany ny fandehanan-javatra eto amin'ity fireneny ity amin'izao fotoan'izao de zao le izy tononona hoe blanchiment d'argent voaresaka Madagasikara fanampitehana ala sy ny valan-javaboary na zava-maniry na ny biby voatonona amin'izany Madagasikara fitaovam-piadiana tsy voafehy ny dalo manana basy fivezivezena fitaovam-piadiana voatonony Madagasikara fidirana tsokosoko makany amin'ny firenen-kafa tsy misy fahazahoana lalana ohatran'izany zao hoe miondrana tsokosoko makany amin'ny Mayotte misy foana voatonony Madagasikara fanoranana tsokosoko harem-pirenena voatonony Madagasikara fandrobana mihitsy ny harem-pirenena na ambanin'ny tany na ambonin'ny tany zay fandrobana moa zany mazava loatra fa tsy manaraka ny lalàna voatonony Madagasikara ny resaka kolikoly zay ny resantsika teo voatonona ao anatin'izany Madagasikara ary misy filarana any sehatra raisam-pirenena daholo mamoaka an'izany ny tsy fanajana ny zon'olombelona voatonony Madagasikara zany mahavoatonontonona ny Madagasikara daholo zany toe-javatra andreo zany mbola sationa ny fotsiny reo de hitantsika amin'izany hoe makay zary ty fireneny ity verina amin'le fanontaniana tary aloha makay zary fireneny ity mandeha makay izy ty fireneny ity ny am'izao zany aloha no hita ny am'izao dia manoloana an'izay zay no ilazana hoe tena tsy afaka jerena am'izao fotsiny izy mantsy tany saina zao fahavoazana zao zavatra tsy mety ka hijanona am'izao arave ny gidro ry efa may efa potika ny tontolo iainana ny rano efa manompoka tsy misy sa anafatra rano any ivelantsika ny efa rany ary raha zao no mito de anafatra rano any ivelantsika afaka 20 taona tsisy ranontsony eto satria le rano zany de misy ifandraisana io amin'ny resaka ala amin'ny resaka zava-maniry misy dikany daholo zany reny rehetrarehetra eny raha ny fanazavan'ny manapaizana ka izay le fandehanan-javatra ka zay ny hoe tena tsy azo hidivirana ilay fikonan-doha ilay fifampidiniana manoloana nyity fampitehana maro lafy eto amin'ny firenena ity eny ary maraparana sika Andriamatoa motaritra satria efa hiditra indray ny namana manaraka namana ny razafy manantany efa tazanao entitsika hoe amtinana an'izay ara inona no azonao ambara zavatra hita aloha tena ohatran'ny maizana ny tany aman-danitra raha ny eto Madagasikara kanefa tsy maintsy manana rispo ny olom-pirenena tsy maintsy jerena ny vahaolana fitoenan-tom-pirenena de misotranao rina fa ny zavatra tsy maintsy ambara angamba de miverina amin'izay tokoa hoe rehefa izay ny zavatra mitranga hiteraka famoiza-po zany mantsy raha izany foana no averiny tenentsika eto ny vahaolana ny fetim-boa ny vahaolana amin'izany rehetrarehetra zany aloha de zao hoe mila manaraka ny fananganana ny lisym-pifidianana itsika rehetra tena vahaolana zanatohatra voalohany zay manaraka ny fanaovana ny lisym-pifidianana sao tsy tafiditra any marina fa hiaditsika amin'le hoe io seny io tsy araka ny tokony ho izy io hiaditsika hoe aloha averina de hifanarahana hiarahana ny manao an'le lisitra hiady am'izany tsika fa na izany ary de nizao aloha de nizao aloha dia tsy maintsy manaraka ny zanatohatra rehetra atao amin'ny fananganana ny lisitra ho an'ny fifidianana ity satria
na iverina ary tsika hoe de hosoloana ny senisiny ihany tsy maintsy misy ataotsika hoe document de base ampiasaina foana de io le nataondry zareo foana tsy maintsy izay ny misy moa zany de lasa ive io foana no ampiasaina hoentina anao zana tohatra rehetra ilaina am'zany mila mailo izy izy de zay ka zay mihitsy be deabe tsy hoe hitanisa fotsiny hoe zao ny tsy mety zao ny tsy mety fa eo mihitsy zana tohatra voalohany fanarahana fanaovana lisym-pifidianana jerena ny any amin'ny fokotany ireo président fokotany nytendrenireo ange tsy sady ananina hoe anao ampabe maso akariary ny zavatra tsy mety reo satria raha zavatra fantatry ny olona fa tsy mety ny zavatra ataon'ireo akariary raha sanatry misy ny olana ireo no voasaringotra voalohany indrindra ireo président fokotany reo ary tsy ho afaka mialo ireo ary de zao mila manaraky tsika aizany lista mizavatra mitranga mantsy atao amin'le lisy mpifidianana rina de zao raha ohatra zao hoe ety amin'ny faritra nosopatrany ety ohatra zany raisitsika ny olona ry akaiky ny arabe ary akaiky ny andavamamba ry sy ny olona ty tsy fahakalala mihitsy satria fokotany samihafa ka raha vo ataonao alfabetika le anarana de tsy mifankahita le olona hoe izy ty akaikina ity fa raha ataonao hoe fokotany de loatrany ny référence manaraka de le mpifanolobodirindra zany mifanakaikikaiky ao anaty lista de mora hita kokoa zany rehetrarehetra zany mampiseho hoe tsy fahatomombana n'io lista ataon'ny seny io fa mbola le klasika hoe ay fokotany de alfabetika dia zay mipotra eo ka tsy mifankahita tsika raha vo zay fa de mila hitsy zay na ampy ny tablety na tsy ampy ny tablety oentin'ireo mpanisa mpifidy de mila mailo foana tsika ary président Ravalomana raha tsy diso napitan'zay mihitsy de amafisitsy zay hoe zana tohatra voalohany adiditsika vahoaka malagasy rehetra fa tsy miteny foto marina le hoe mitaraina président Ravalomana nareo hoe zao ny fiainanay taloha lasa zao izy am'izao fotoana zao marina zay de zao mila manomboka manara-maso eo am'zana tohatra voalohany tsika de anjaran'ny i tompona andraikitra maro samihafa manaraka an'iny isanambara tonga andrafitra eto amin'ity fitondram-panjakany ity afatarana hoe aiza ho aiza fa raha n'izy za manokana aloha de tsy mahatoky an'io seny io logiciel lazainy logiciel manaiky doublon eto ambonin'ny tany tsy misy an'zany raha tsy eto Madagasikara ahoana ny inoko an'io fa de zao zamiko de zao ravany io seny io fa tsy mety io sady ny olona ilatsaka anao deuxième tour ohatra hoe président Ravalomana sy zay meona aminy tsy ny meona aminy indray no anendry ny olona ao amin'ny seny sy ny eo amin'ny ACC tsy mety zany tokony ho contradictoire foana amin'ny sehatra rehetra mikarakaran'le fifidianana fa tsy isy hoe ahafahana mitanila itsy mitanila eroa nataon'ity le miseho azo manam-paizany ty ara hoe azo raisina fa tsy mitombona efa tsy fidiny fa no ny antony maro samihafa fa mba enkoenko ihany hoe ny antony natonga ny renretrarehetra reny de efa tsy fidiny ka mila mailo isika vahoaka malagasy ary mila mivavaka mandrakariva afatra ho ameko an'reto mpitondra fanjakany reto mba afatra omeko an'reto mpitondra fanjakany reto de zao misy teny eo amin'ny bokin'ny obolanao obolana toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra 22/4 teny hoe ny valin'ny fanetretena sy ny fahatahorana an' Jehova dia arena voninahitra ary fiainana ary za mino fa tsy misy akoatran'ireo no tediavin'ny olona hoe arena voninahitra fiainana fa inona ny zavatra takina aminy manetry tena sy ny matahotra an'Andriamanitra raha misy condition aloha vao mahazo an'le zay vao mahazo an'le izy ka zay fantatro fa ny atongavanareo de hoe ahoana ny ampanankarena azo ny arena azonareo ange nety tsy olovan'ny zanakareo koa fa mba makany am'le olona mantra ny zavatra ataonareo rehefa mitsomarina ka de zay no atao aminareo fa zao mba mivavaka ho anareo reo koa iovan'ny toetranareo tsy hanao an'izao
gabo raraka alatra be tsy fakahitana sy ny tsy fahamarinana rehetra zao de anakarena nefa tsy manetry tena tsy manetry tena ary tsy matahotra an'Andriamanitra zay ny empozay dia manao velomanareo ary de manemetraka anareo eo anatrehan'ny tompo mba ny tompo iantsy anareo anetry tena sy atahotra azy dia ho tonga am'izay rehetra zay tsika iny ary soratsika Andriamato motarson alleloia ny tondran'izay fanazavana sy famakafakahana faneho-kevitra ny Isaia netiny teo zay ambava homana ampo mieritreritra amin'ireny toe-javatra zay nambara rehetrarehetra teo ireny miseho eto Madagasikara daholo zany rehetrarehetra zany miseho eto ary isika no miaina azy ary zay aloha zany ny tia napetraka hoe isika aloha no tompon'ny firenetsika isika aloha no mila maharary amin'ny zavatra miseho eto amin'ny firenena amin'ny fampitehana miseho eto amin'ity firenena ity fa lizy ane fampitehan'ny tontolo iainana no hita aloha hita vantany fampitehan'ny ale ny fahafatesan'ny ragidro any biby marary ny raboka de maty zay zany no zavatra hita ety ivelany zay fampitehana hita ety ivelany fantoetsaina ihany ko de potika ao anatin'le izy potika ihany ko ny toe-tsaina toe-panahy moa zany ny ara-panahy de efa potika ihany ko dikan'izay manjaka ny asan-demony ao anatin'izany rehetrarehetra zany de tena hoe fampitehana maro lafo zany no iainan'ny malagasy inona ny solution mila miresaka mihitsy aloha io zany de asesy foana mila miresaka ary mila mailo miaraka ao anatin'izany rehetrarehetra zany mila fanaraha-maso fa raha voavarina hoe zay ranga leo ahoana de ao atao ahoany ty fireneny ity de ho tatazan'ny olona fotsiny ve zany ho jerena fotsiny ve zany satria izay le hoe araky ny tenen'Andriamato motarson te hoe efa misy mitady amoy fo tsy hoe mitady fa efa misy mihitsy ny mamoy fo ka solution no jerena ary le solution nefa dia tsy lavitra fa eo akaiky eo mila mifampiresaka aloha ny malagasy ary zany le hoe fihavana zany zao vao nasongadin'ny fikambanany zanak'Toliara tena zay mihitsy le izy tena hoe le fihavanana mila mipetraka iny fa tsy tonotononona fahatany fotsiny zany eny ary mitoy ihany ny fandarantsika efa eto namana faniry razafy manantany fa mandeha ny fotoana miarabany namana faniry dia omenanao vetrany arasehatra ndahoaryzatsisy de misaotra anao rena de misaotra ihany keo ny namantsika Rakotoandrina Mota Rison alleloia tonton Mota niaraka tamintsika tamin'iny tapany maraina tao anatin'ireo fanadiadina fizarambavao samy hafa ireo miaraba namana teknisiana ao ambadika ao faly sy mbola indray no miaraka amintsika ny any ambony moa zany akoatra ny tantely izay mandehandeha mahita raha amin'ny fanatsarana ny fitaovantsika mitety faritany dia eo ihany ko radany sy razankla zay miasa mandrafitra ihany ko ny kojakoja samy hafa ary manatsara ny fomba andraisantsika ity fandarany ity nisy indro kely teo amin'ny fandraisantsika zany lafin'ny connexion de efa miezaka nandamy-mazy faly araky ny toromarika sy ny fitarainana fanamariana samy hafa zay nomentsika teo arabaina ihany ko namana any amin'ny radio madame miara-manonjy amintsika amin'ity fandarany ity isika rehetra zay manaraka mijery ary miaino amin'ny alalan'ireo fitaovana ahafahana mandray izany rehetrarehetra izany dia anaovana ny araba zay feno firaritso fahombiazana hiatrika ny herinandro satria anomboka hisasaka izy io rehefa laharobe ohatran'izao fomba fitemolo hoe laharobe tsy miverina fa miverina foana le izy fa ny daty fotsiny miovaova androany zany 12 oktobra indray 2024 de tsy miverina tsony zany rena rabe mananjara fa tapitra treo ny 12 oktobra 2024 de hiatrika indray zany tsika ny andro vaovao hiatrehana satria efa manakaiky ilay novambra de desambra de efa andao an'ty 2024 ty ny ao an-tsaina avy hatrany rehefa tonga amina fotoana ohatran'izao de hoe mbiaiza ireo
tombana samy hafa nataony tsiraray satokantrano sy ireo orinasa ary nindrindrindra ny fiainan'ny firenena ka raha i Madagasikara manokana ny resantsika de le agenda kely lay carnet kely ahafahana mandray an'ireo ny songadina teto Madagasikara raha ohatra ka zay ny resantsika ny fiainan'ny firenena rina dia tsy afaka ny laza zany tsika hoe zavatra mahafinaritra no miverimberina ao anatin'ilay soratra soratana fa tena zavatra mahasorena, zavatra tena mampalahelo, zavatra maharikoriko, zavatra tsy fanaoenao amin'ny fijoronony atao hoe Republikan'ny Madagasikara no betsaka miverimberina soratana zany ao anatin'ilay cahier firaketa-tsoratra zany amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany zany. Maninona tsika no miresaka an'izany satria de fanambaratsika ny hoe mbola tsy midaboka ara ny lohantsika fa vao manomboka hidaboka de efa mino skandale indray tsika. De rehefa manampy kely tsika am'le alohaloha hidaboka mihitsy satria ilaina le torimaso ady mivalo isan'andro fa ny foazanao ny ela ka rehefa mifomaraina indray manokatra ny tambajotra sosialy miendreo onjam-peo samihafa de efa maheno karazana skandale ianao, karazana adalàna, karazana olona manondrana be da be, manondrana mihitsy ny ara-toe-tsaina ny tetsika teninina am'zany, le olona ohatry ny tena tsy tompony tena ntsony anatin'le fitantanana le firenena sy le fitatana sy le ino moa zany le fahefana eo an-tanany zany. De omaly moa tsika zavatra hafa nyresantsika, vakomaly zavatra hafa nyresantsika isan'andro zany de le izy moa zany tsy hitantsony zay anaovana azy ohatry ny hoe ny adalan'ny hafa ny omezana fa ny adalan'ny tena tafindamba ka io koa ny vahoaka malagasy de hoe aza manaiky ho toy ny vato be ka tsy miteny rehefa angeren'ny vorona de lasa ataony vorona hitsin-dalana satria vato be tsy miteny le vahoaka malagasy de fanjakany SMPL ty samy mameno ny posiny de lasa de tonga am'le fitenena andrina hoe vary be menaka ambany labasy mety raha zay mbola tsy ninana de be da be ireo zany zay mbola tsy ninana zany manao rapadango am'izao fotoana zao de tena teny tokana mahalaza ny zavatra resantsika am'le ataon'le fitondrana am'izao fotoana zao de hoe manao barofo ka manao barofo de asitsika 2 points teboka roa andalana voalohany dia barofo manapatra fahefana, andalana faharoa ny tsipika faharoa barofo zay manao fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena, barofo tsipika fahatelo manodikodina volam-panjakana, barofo tsipika faefatra manao fampitahorana am'izay rehetra tsy mitovy hevitra aminy de afaka tohizatsika lay barofo am'izao fotoana zao fa zay mihitsy ny azo am'tinana n'izao zavatra ataony fitondram-panjakana zao hoe barofo no misy, tsisy teny gasy mahalaza an'izay tsony hoe inona le izy fa barofo de barofo teboka roa isika dia tsipika voalohany manapatra fahefana, tsipika faharoa araka ny teneniko teo zay de tonga ny am'ilay hoe manondrana rena tsokosoko, tsipika faefatra manodikodina volam-panjakana, fahatelo zay tsipika faefatra tonga any anatin'le mampitahotra an'izay rehetra tsy mitovy hevitra aminy de afaka tohizana araka ny fomba fijeritsika zay barofo zay fa tsy mbola nahita zava-doza ohatran'izao hatram'izay na tany a Madagasikara na mbola tany any fanjakana mpanjaka zay hoe fanjakana mpanjaka mbola fanjakana teny, ny atao hoe fanjakana teny dia mbola tsisy soratra tam'izany, mbola tsisy lalàna ny fampifehezana fa teny no niombonana, teny no ahafahana mifehy ny fanjakana hifamatora ny mpitondra dia ny mpanjaka sy ny vahoaka entina tahaka ny hoe ity ny tany mpanjaka miay azy ambileo amokaro
rehefa mahavokatra ianareo anatero am'izay tokony ny ampahany fanjakana amin'ny alalan'ny mpanjaka miaino izany ary ianareo ambany lanitra ny ambony. Rehefa nahavokatra sy ny asa teo ary nahafinaritra amin'ny mpanjaka izany dia manao kabary ampahabe maso sy ny fombafomba rehetra ny mpanjaka manolotra ny olona zay tena miasa sy mahavokatra ny tany. Fa tateoriana rehefa nandroso dia nisy ny soratra nanomboka nahay soratra ny malagasy, ka rehefa nanomboka nahay soratra ny malagasy dia ny ahafantatra amin'izay izy le hoe solam-pangady ahoana no adihana an'izany hoendriky ny lalàna, ahoana no namadihana ny fifampitantanana rehetra ara-piarahamonina, ny fifanekena rehetra ara-piarahamonina tamin'ny fanjakana teny ho avadika ho lalàna raiketina tsoratra. Dia ny asa tamin'izany ro azo lazaina fa manam-pahaizana malagasy zay nalefa nianatra tany Angletera, nalefa nivezivezy nanerina an'izao tontolo izao ka anisany nampianarina sy fandray hary hametraka zava-dehibe amin'ny alalan'le fivoarana eto Madagasikara. Dia tsy tany saitsika nisy ny hoe tateoriana izy moa rovan'ny tovolahy ina tery Andohalo fa misy fianarana natao tamin'izany, fianarana misiona samy hafa, dia misy ny akanja zalahy dia misy ny akanja zavavy. Dia namolavola mpianatra malagasy ahanoratra lana dia teraka amin'ny endriny samy hafa le izy, dingadinganiko ny tantara lalàna 5/300 code de 305 article tany mpanjaka nisy an'izany Ranavalona. Dia niakatra le izy dia rendretrarehetra reny vadika lalàna. Dia betsaka no nandaminana ny fanjakana hoe ny teny napoina tamin'izany ndao soratana satria niendrika ho lalàna iny. Ohatra zany le hoe heloka 12 matapa-doha, inony zany endriky ny fitsarana malagasy zany. Ka na mbola tsy nahalala n'izao teknôlôjia izao ary hoe misy fitsarana dia misy ambaratonga samy hafa. Aty amin'ny ambaratonga voalohany dia misy ny aty amin'ny ambaratonga ambony, misy ny cassation, mazava ho azy ny Cour suprême ao anatin'izany resahantsika rehetra zany, misy ny Conseil d'État, misy ny tribunal administratif, misy ny Cour de compte, ny tribunal financier, maro be. Tsy mbola nisy an'izany taloha fa zao nirindra le fiarahamonina. Tsy mbola nisy fonja taloha fa nirindra le fiarahamonina, ary tsy mbola mafy ny endriky ny lalàna ny fampitaizaina teo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Na io code de procédure pénale, na io ady madio resaka civil. Fa arakaraky ny sin'le rafitra zany sy le fifamatora araky ny lalàna no mampivaralila an'ilay Madagasikara. Na izany aza nefa Rina Rabe Mananjara nanana fatahorana, nanana fahamatoran-tsaina, nanana fieverana lavitra amin'ity firenena malagasy ity no ny tenany sy ambony lavitra ny vahoaka sy ny taranaka aoriana no mpitondra ny fandimby. Ka mba natahotra ihany tamin'ny zavatra izay nataony. Tsy nahenontsika hoe anarana mpandrarana ampiteniny anarany taloha tamin'ny Repoblika ny Fandimby, tadiaviny tantara. Tsy nahenontsika hoe ministra miteniteny foana tsy mahay ninina ary tsy mahay maîtriser kory ny zavatra resahany ao anatin'ny département tantanana. Tsy nahenontsika hoe solombavam-bahoaka saika isan'andro manapatra fahefana miady an-tsena ary manao endrika fandikan-dalàna samihafa nampikambana ao anatin'ny gouvernemanta, indrindra izy manana andraikitra lehibe eo anivon'ny fitandrona amin'ny filaminana. Tsy nahenontsika mpitondra mpandainga ary zay avoaka ny vavany dia zavatra tsy lôzika
zavatra sarotra tanterahana ary zavatra tsy nifanitsy ary tsy mifandraiky akory ny ara tamin'ny zavatra nambarana tany amin'ny fotoana ny fampilezan-kevitra. Tsisy retsika zany rehetrarehetra zany fa ankehitriny zany dia fiainany voaka malagasy, ampiainany le mpitondra aminy, le nomena fahefana, le nampindramina fahefana, le natokisana hitatana an'le firenena. Manoloana an'izany anefa dia mangina daholo ny manam-pahaizana malagasy, mangina daholo ny mpahay lalàna rehetra na constitutionnaliste, ny juriste rehetra eto Madagasikara, reo zay nampianarina tany amin'ny enama na taiza hitatana ny raharaham-panjakana, tsy misy miteny fa mamela malalaka ny fanapara-pahefana, ny famitena, ny barofo amin'ny andro marobe atao amin'le Madagasikara. De very le fahendrena tany amin'ny andro mpanjaka, very le fahendrena le fifampitondran'ny fiarahamonina, fony fanjakana teny nandeha taty amin'ny fanjakana soratra mivadika ho fanjakana zay repoblika. Satria tsika izao ao anatin'ilay fanjakana repoblika mandala n'ilay foto-kevitra repoblikanina. De isan'andro ianao maheno lafin-javatra samihafa, de izy menakavy manomboka amin'ny présidence ahenona an'izany ny membre ny gouvernement any amin'ny assemblée nationale. Nisy fotoana tao amin'ny sénat nahenona an'izany scandale zany. Adefitra hoe misy zavatra ohatran'izao hony aho. Ny any amin'ny région, ny any amin'ny commune na rehetrarehetra any zay saika volomboasary avokoa ao anatiny. Tongatra ty amin'ny sefokotany ny sasany. Satria le izy manao randra-tarihana amin'ilay lasitra ray na molona ray manaonao foana. De omalitsika nitondra fananazavana momba an'le hoe misy tompon'andraikitra zay tokony ampiseho araka ny voalaza ny 2 lalam-pandroenana zay hoe tsy fiandaniana raha politika ny fitondrana raha-panjakana, neutralité politique de l'administration, ary fihaizan'ny lalàna ny ihany koa eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana amin'ny mahamiaramila azy, kanefa dia miny mandika izany. De mbola mitondray ny salegy. Efa herinandro ny resahantsika zao rina an'le raharaha tany Ambatondrazaka, le raha matosolom-bava am-bahoaka ihany zay questura eo anivon'ny anteny meram-pirenena no mamoaka autorisation de transport ho an'ny tenany. Izy ihany, izy zay manao siny eto ambany ozy izy, etsy ambony ny objet autorisation de transport, iza zay manao siny eto ambany. De manome fahefana manokana ho an'ny fiarakodia zao Sprinter phase 3 John Laharana hitatitra azo zay za ihany ny tompony. Aiza mbola nisy an'izany? Nefa fatatsika fa misy ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy manana andraikitra an'izany eny anivony distrika sy eny anivony faritra. Fa ty betsaka amin'ny fitabatabaina sy ny fitaraina ny olona fa tsy nahita teny, tsy nahenona feo le solombavam-boaka. Zay efa nahenona lafin-javatra samihafa tany aloha-tany. Ary na mivadiny aza de voaresaka tamina raharaha hafa. De zany olona zany nefa rehefa mafana ny adevitra politika de mijoro manohana an'le fitondrana de miteny ny aminy hoe efa mandroso ny firenena tsy ampy mandat ray fa mandat 2, 3, 4 akory ny arany lain'ny filohan'ny repoblika. Ay zany izy ty tsy le filohan'ny repoblika no mila mandat fa ry zareo mila an'le mandat amin'ny alalan'le filohan'ny repoblika anohizana an'le fanapara-pahefana. Manomboka mazava zany le adevitra amin'izao fotoana izao. De mivoaka amin'ny loharambavao samihafa mikasiky ny raharaha iny satria ny ala tany Ndilamena traingitra aty Avohitraivo
votraivo le sprinter rehefa nanontaniana ny antota taratasy autorisation de transport navoaka ny ramatoa solombavamboaka ny natolotra ilay chauffeur de nitazoma tatia Tanambe na ilay chauffeur na ilay fiarakodia misy an'le entana teo anivon'ny bourgade ny Sandary. Rehefa zany dia nalefa teny anivon'ny fitantanana amin'ny faritra zany ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovandrafa taty Ambatondrazaka la entana zay fantatra fa kakazo enina amin'ny fitopolo nisany voambona palisandra de re am'izao fotoana zao zany fa nahiditra ponjavonjimaika ilay mpamilo nylay fiara zay nitondra zany azo zany hoe ilay irakiraka io izy io trafika nahazo tany loatra nidoboka ponja ilay mpamilo ndramatoa député la irakiraka le olona nasaina nanao mission lay olona ny terena anao an'le zavatra tsy amin'ny ara-dalàna no mihinana any am'izao fotoana zao fa le raha matoa solombavam-bahoaka zay mpiaradia amin'ny fitondrana ary mpiara fitondrana milaza fa tena madio mangatsakatsaka le fitondrana tena miasa le fitondrana any tsy fantatra hoe inona mba heviny momba ny tiraraha ty fa miafina ao anatin'le fahefam-panjakana fotsiny hoe solombavam-bahoaka kestora volomboasary mpanohana mahafatrapon'ny filoham-pirenena de tsy miteny tsy mivolana tsy azo ampiarina ny lalàna manana ny immunité mieritreritra an'izany kanefa fahatratrarana ambody omby iny taratasy autorisation de transport nisy ny soniana iny ary mbola nisy usurpation ary amina andraikitra zany fisandohana andraikitra satria tsy andraikitry ny anteny meram-pirenena tsy andraikitry le solombavam-bahoaka fa andraikitry ny mpanatanteraka amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana trany zava-misy eto de efa mba hoe iny le solombavam-bahoaka iny tamin'ny volana oktobra teo reny fa kay tamin'ny volana septambra rehefa nalefanao sy tonton mota teo le izy de voatonontonona ndray le solombavam-bahoaka amin'ny feno arivo atsinanana zay efa voatonontonona tamina raharaha teo aloha mbola resaka arena kibony tany ihany izy filohany voamerany commissionna ny arena kibony tany président commission mine eo anivon'ny assemblée nationale grave ny ty raharaha ty de izy mamoaka taratasy araka mivakindrina teo niaraka ny tonton mota teo ndray re olona manao perquisition sy manao saisie manao fanagiazana ny vaton'olona any Amboasary de fahefana viaiza en vertu de quoi no ahafahan'le solombavam-bahoaka manao an'izany nefa misy mpanatanteraka ny départementa eo anivo ministère mine zay manana ny atao hoe police de mine tokony anao an'izany asa zany ary ahafahan'ny police de mine midina tsy maintsy mbola misy ny procédure samihafa ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany miainga avy eo anivo ministère ary tsy maintsy ny fandraikitra raha toka tonga fanagiazana ny lafim-pahefana samihafa de aleo azava ny resaka efa nenotsika teo ny feo an'le tovolahy ny tantaran'le zava-misy de milaza zany le raha matoa araka ny nambaran'le fitsoroana vavolombelon' le tovolahy teo fa hoe tsy matahotra filohan'ny repoblika na matahotra amin'ny prime ministre fa manana ny volana manan-karena ary manao fisandoham-pahefana de ty ny ambaran'le gazety mpanohana fitondrana tompoko ty initsika mihitsy ny nalefa ty le izy alefa sy faly le gazety mpanohana fitondrana tompoko no andefasantsika nyty mba tsy lazana indray hoe reo ry prédiredy reo ry mpitatasika io zao de anankiray ny la vérité parlementaire malagasy
certains faiseurs de loi, faiseurs de dégâts aussi. Zany hoe am'ireo mpanao lalàna dia anisan'ireo manao adalàna ihany koa. De ity ny nambarany gazety Inona ny vaovao zay la vérité any io, fa miteny gasy Inona ny vaovao. Aleo manko ry zareo no miteny gazety le manohana la miaradia an'le fitondrana mba hahafantaran'le mpitondra indrindrandrindra le filohan'ny repoblika raha mbola miexiste amin'ny fisiny, raha mbola écouté izy ao an-dapa ao, ary raha mbola mieritreritra fa manana fahefana izy dia aleo ny gazety zay mpivonievina ary manohana azy ny teny an'izany. Ity ny nambarany Inona ny vaovao. Arakin'izay resantsika zay, io izy io fa napara-pahefana sy dossier maloto, député maromaro no voatonontonona. De aleo vakiky misy letsy ambany faly. Isan'ny voatonontonona amin'izany député Mohamed Hamady, voafidy tany Fenorivo Atsinanana. Ity farany izay filohan'ny komisiona momba ny arena kibon'ny tany sy ny loharano-karena stratezika. Fa io olo io ihany koa lehibe amin'ny voameram-panadiady momba ny raharam-bolamena. De ahoana zany? IRD io olo io de avoainy sary. Taiza izy tamin'ny sabotsy. Taiza izy tamin'ny sabotsy. Sady ny akanjo volondoransa izy, manapatra fahefana izy. Fa misy tompona andraikitra lehibe eo anivo mitandro filaminana teo akaiky nefa. Niarana anao tsy etsony na mini congrès na congrès régional na redynamisation. Le sary. Aksankely faly. Ao ambadiky ny sary koa misy azy. Io izy io. Sola aloha manao solomaso avy aty ka tsy manao solomaso fa za zay raha vao manao solomaso. Fa io mitazona telefôniny io. Teo akaikiny io moa misy loholona anankiray de akaikiny eo misy vice président de l'Assemblée nationale de zao. De tsy mahatsapa ve le fitondram-panjakana hoe mitahiry totakely. Lasa zo fitehirizana totakely le Assemblée nationale amin'izao fotoana zao. Lay fanjakana mihitsy satria misy problème be da be na iza na eo anivon'ny gouvernemanta na eny anivon'ny reratsana rehetra. Tsy hitako moa ny lazana azy collectivité territoriale décentralisée satria ny gouverneur tsy ao anatin'izany riny. Nefa le gouverneur manao ny ataony koa. Manapatra fahefana daholo izy menakavy. Fa mangina le malagasy de mbola resan'ilay gazety mpiseho isan'andro, ohatra indray ny gazetiko. Resan'indray ohatra ny gazetiko. Eto zany tsika tsy mitondra hoe la grande île na izy, mazava be ny nambarany gazetiko. Zay ny seho androany. Anteny meram-pirenena mitohy ny fanararotam-pahefana ataon'ny député sasatsasany. Raha marina amin'io zany. Tsisy député tim maloha reo. Tsisy an'izany eo. Raha mipotaka maila aminazy ozy te Fredy zay, piason aminy. Tsisy fampidirany aty amintsika mihitsy zany. Fa zay ny zavatra mahavarina amin'le raharaha. Satria reo olo reo tonga par accident, reo olo reo tsy mazaka fahefana, tratran'le goût de pouvoir, reo olo reo tsy homme d'état fa homme de pouvoir. De miakatra any amin'ny lohan'le fahefana de manaonao foana reo olona rehetrarehetra reo tompoko. De enao ve ry vahoaka malagasy, enao ve ry fikambanana, enao ve ry antoko politika maro samihafa, enao ry manam-pahaizana malagasy, hanaika an'izao zava-misy zao ho anareo constitutionnaliste fa nitsahana lalam-pandrenina be da be, ho anareo juriste de manaika an'izao. Fa inona zao zava-misy zao e? Ary tsika efa niantsy teto, aizany cellule de crise tokony hitsangana, tsy manaiky le fanjakana fa misy crise, fa zao nefa crise ary mihoatra lavitra ny crise ary ny zava-misy eto Madagasikara, zava-doza. Le danger réel. Hita maso nge le lozy iainana le izy, ka raha mbola mitohy foana ny ipetrahandreo olona eo amin'ny fitantanana firenena de isan'andro hipotra daholo ny adalàna. Ahoana ny fahasahina amin'ny papa nataon'ny solomavam-bahoaka iray, 2, 3, 4 manao karazana tota taratasy.
mbola misy olo mavoaka hafa any ambady ihany manery olo laka volo mbola izy menakavy ihany io akoatra ny raharaha zay tena mampalahelo am'izao fotoana zao tsy mety ny lamimatsony le fiangonan'ny olona satria nitsabahany ry manam-pahaizana kelikely any am'boriboritany ihany mihevitra azo kongo fo mihevitra azo justicie mampalahelo le izy ka tsy haiko ny fomba ilazana an'ity hoe tany misy fanjakana sa tsisy fanjakana fa ity loha zany de azo lazaina fa tany feno adalàna tsy fanjakana fa fanjakazakana hoy izy bagsa zay avy any fianaratsoa tsy fanjakana fa fanjakazakana no misy eto Madagasikara de ny loza ao ambadika zany adevitra rehetra zany alefa mifaly eo le izy rehefa avy eo fa andramantsika andray hoe ohatr' zao nge fisainan'ireo olo reo e alefa mifaly izy rehefa avy eo inona ny fitaraina ny laya inona ny fitaraina ny laya bandikely miasa amina vato any atsimo enotsika averintsika ny video efa nalefa ny tontomota teo fa eno tsara le izy ny fanjakazakana ataon'le olona mitondra taratasy tsy mandeha am'zelona de mieritreritra fotsiny nde ho gaza ny fananany olona ny sasarany ao anatin'le asa fitrandram-bato de mampiasa ny anaran'le filoham-pirenena sy ny prime ministre izy alefa sy faly faly miarahabanareo tonga mitsidika anay mity toera iasanay ty mampalahelo satria tonga avy any zany olo araky ny fieritreretako anazy zany le olo sisy fahamarinana zany avagny fa tonga de tonga madamo Angela io tonga avy boka tonga de nandroba zany sisy fagnontania sisy ino fa menace ny zavatra niseho taminay teto tondra gendarme madame Angela piasa ny assemblée nationale raha vao tonga teto zareo zany teneniko aminareo tena sipiriany de ny menace hampigadra ny chef mpitantananay mity orinasa ty en plus nzay nentiny avagny ny nanontaniany chefonay hoe aiza ny taratasy magnamarinanareo fa piasa ny service de mine nareo ahafahanareo misava nyty société nay ty de nilaza ry zareo fa hoe tsisy de nanontany koa faharoa hoe aiza ny batra magnamarinanareo fa piasa ny service de mine de tsisy de niverina ry zareo avany tonga de nitondra gendarme de namaky dépôt-na io de ito an'izay velo pitarena aminareo mpanao fanjakana fa mijaly zahay aty sisy hany ho hany laha tamin'ny hidian'ny orinasa fa igny tamazinay melomanay vady amazananay de mangataka aminareo mpanao fanjakana zahay mba ho voavaha io zavatra mahazo anay io faharoa magnaraky an'izay tonga de ny militeny madamo hoe nagny filoham-pirenena nagny prime ministre sy mandidy ny vatategnako zao miteny aminareo zao fa za mpanambola mahavita gny vitako raha hidiko dépôt nareo de mihidy ary hidiako dépôt io robako androany de ataoko ny hahatonga anazy ho anahy raha piso marainy na filoham-pirenena ro zany na prime ministre tsy mahabaiko azy fa rehefa tenodina de idina le dépôt izy amin'io fa tsy ara-dalàna le fidinana sy le asa satria raha misy asa atao ohatran'ireny mazava ho azy misy mibaja fa misy ankio ny iraka taratasy milaza n'izay iraka atao zay iny zany ray a fa zao nisy dokotera anankiray koa ny taraina mikasika ny tsy nahazony karama zay miasa ny projet izy ireo fa mitazona andraikitra lehibe any vohitsara ny parafara volana de mba nytaraina satria lany fanahy lany aiky manambady manjanaka mila vola dokotera nefa zany a tsy narainy karamana efa andany taraina tamina sehatra samihafa finalement mba niteny tao amin'ny tambajotra sosialy hoe zao ny zavatra mahazo anay de notsika le izy teny ty dokotera iray ty avy any aparafaravola ny tenako de médecin iray miasa aty amin'ny faritra loatra mangoro district Parafaravola
izay iandraikentan'ny projet parina. Ny projet parina moa dia tsara ny mampafantatra fa tetika asa anankiray izy io eo anivon'ny ministera fahasalamana izay vatsiany ny Banque mondiale vola amin'ny alalan'ny ICP. Ary dia ny ICP indray no nanao recrutement anay maromaro misy anay ao anatin'ny faritra loatra mangoro. Misedra olona izay hatramin'ny andraisanay ny asa efa roa taona latsaka kely satria dia tara foana ny fandoavan'ny ICP ny karamanay. Marina fa izay dia efa nifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra, niresaka tamin'ny médecin inspecteur, niresaka tamin'ny DRS, ary dia nivalinteny azo avy amin'ireo dia tsotra hoe tsy avy aminay no antony mahatara ny karamanareo fa mifampiresah amin'ny ICP. Ary dia marina loatra ny tenin'izy ireo satria tsy misy idiran'ny médecin inspecteur, tsy misy idiran'ny DRS ny fahatarany karamanay fa ny eo anivon'ny ICP no mandoa ny karamanay. Ary rehefa mifampiresaka amin'ny ICP izay dia ny zavatra ambaran'ireo anay dia tsotra foana hoe efa en cours de traitement ny dossier-nareo. Ary dia izao moa zany ao anatin'ny fahatarana tanteraka ny karama efa bolana izay izao no tsy nandray karama amin'izao tsika mitiany izao. Dia izay no antony anaovana izao fitaraina izao satria dia mijaly izay. Ny asa tsy maintsy atao satria efa niekena kanefa tsy misy ny vola hoety manana. Nefa ny vady aman-janaka tsy maintsy manaraka anay aty amin'ny toeram-piasana izay misy anay. Dia any moa ka dia lasa vazivazy ilay hoe ny mpiasa natao hiady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo indray izao no hiary ny tsy fanjarian-tsakafo satria dia tsara mampafantatra anareo fa izay dia bokan-trosa. Satria misy fotoana ihany tonga io karamanay io fa efa misy fahatarana ka amin'ny fotoana izay tongavany dia tsy maintsy andoavana ny trosan'olona. Dia tena bokan-trosa izay ankehitriny satria dia efa bolana tsy nandray karama. Ka dia manao izao fitaraina izao izahay mba hampitaina ny amin'ny tompon'andraikitra dia ny ICP na ny unité de coordination de projet ministère fahasalamana izao fitarainanay izao. Dia mankasitraka indrindra nandray anay. Mpitsabo ray ny any loatra mangola ny loatra mangola miparafaravolaana dia miasa amina projet dia hoe ny resaka UCP zany tokony andony karama. Dia rehefa mahare anjany zao tsika voalohany indrindra aloha zany dia hoe efa tena mafy loatra l' izy matoa tonga amina fitaraina etra zay satria efa nyteny izy hoe efa tonga tamin'ny ambaratonga samihafa zay médecin inspecteur ny DRS direction régionale na santé le DRS resantsika io loatra mangoro nesaka tany anivon'ny UCP dia en cours de traitement dossier anareo nefa efa firy volana tsy naindray karama ny vady aman-janaka entina ny toerana bokatrosa izy ireo araky ny nambarany ty mpitsabo ty tamin'ny vidéo zay nalefantsika teo. Ary zareo zay miasa amin'le projet zay hiady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo zay no hiarany tsy fanjarian-tsakafo raha ny nambarany tao anatin'ny vidéo iny. Inona ny eloka sy fotana mafato ny faneho-kevitra ohatr'izany satria mihevitra fa manaitra amin'izay tompon'andraikitra rehetra tokony mba hiantefany zany. Olona ohatry ny olona rehetra miasa de mikarama ary ambarany lalam-pandrenana izy zany matetika mamarika amintsika eto foana ny lalam-pandrenana ovakikeo zay rehefa avy eo zay rehetra miasa de mendrika hisitraka izy ny zo ny hifanaraka amin'izay na ny tambiny hifanaraka amin'izany lalam-pandrenana no resaka an'izany. Donc tsy tokony isy io fahataran-karama samihafa io fa finalement hoy tonga amina fitarana anetra amin'izay le mpitsabo de nisy tsy nahazaka amin'le fitarana anetra zao de inotsika le DRS no ny azira voalohany tamin'iny trangan-javatra tany loatra mangoro iny tany Parafaravolo de inotsika lay faneho-kevitra nataon'lay DRS zany na ny directeur régional ny santé tao loatra mangoro zay ny antso aniny mpitsabo nanao aniny vidéo iny daoara. Salama docteur. Salama tompoko. Fa foly ity zany zavatra nataon'la zany fa miasa anay dolo ndrindra rehetra any ambony eny hatramin'ny président de république. Fa foly ny zavatra nataon'la zany todiava vola raha zay etan'la vola. Le vidéo iny. Le vidéo tsy zany nandefa nazy tany fa le mpanao gazety hoy. Ka izy nanao an'le vidéo?
zany nanao an'le vidéo fa nitaraina ka hoana andefasanao an'lizy an'le vidéo ka tsy hitako ny izy moyen DRS satria ka dinetanao fa ianao nanao anazy ny dinetanao na samborana volany ray aman-drenao na aiza fa ianao nanao anazy tena aiza misy tsisy fandao ho any amin'ny lany zay zao miaraka amin'ny gendarme sy ny police de miaraka amin'ny chef district zao ankehitriny zao iny zany ny orona-peo faharoa de resy miantso an'lay mpitsabo efa fao zany vidéo nataony lahy zany fa miantso anay daholo hatran'ny filohan'ny repoblika de etrotsika lizy am'le adevitra faharoa ny amin'ny hoe ho any am'lahany zay zao miaraka amin'ny polisy sy ny jandary sy ny chef district andre akaiko anao inona zany ny eloka amina fanehonkevitra ohatrany reny ny tsy maintsy hoe isy polisy jandary chef district fa aiza le communication le fifampiresahana mazava tokony isy eo am'ilay mpitatana sy laya olona napetraka anao asa satria matoa isika mitaraina ohatrany reny le mpitsabo miasa amina projet misy zavatra makarary aminy ao fa maninona tsy zay ny vahana hoe efa andalam-pahamamitsika zao fa manome courage anareo fa tsy mora lizy zay de fa mba miezaka ihany koa fa oetriny fanalambaraka lizy miantso hatramin'ny filohan'ny repoblika tsy tsara ary ve zavatra ohatrany reny mba eno ny filohan'ny repoblika ahafahany mahafantatra ny aminy hoe inona ny fandraisana ndraikitra tokony ataony tahaka ny lay fitokonana nataon'ny greffier terianosy nandalo ny filohan'ny repoblika ilaina mahita hoe migrevy ny greffier de makandraikitra tandrifon'izay ny filohan'ny repoblika hoe manahirany zany ny greffier ve ny prakitra raha ve ny grevy va ao anareo aingany io au moins mba misy an'izany satria malaky ny fandraisan'le filohan'ny repoblika fanafahan-kevitra raha ny tokony ho izy ohatrany hoe mitaraina mpianatra zay bourset any an-dafa maka fanapahan-kevitra ny conseil des ministres apody efa andreo efa navita fianarana de miantoka ny bieny mitaraina ireo mpiasa tany amin'ny toerana arabo na tany Koweït na tany Liban de mandray ndraikitra tandrifon'izay raha ny tokony izy le fitondram-panjakana efa misy vola tokony anaovana aménagement zany de mapody andreo zay mitaraina normal zany fa ny aminy hoe ohatrany lasa biby fampitahorana miala tsindrindra ny anaran'lay hoe filoham-pirenena filohan'ny repoblika araka le resantsika noenotsika teo tamin'ny raharam-bato tsy misy afaka mananana filohan'ny repoblika na premier fa maninona nampiasainy ohatran'izany anaran'le olona eto ndray mianso daholo hatrany amin'ny filohan'ny repoblika zany aloha zany de akamatatra efa tena amina endrika nasionaly goavambe zany ve matoa miantso le filohan'ny repoblika fa misy olona mampiasa an'le anarana ty ambadika zay ny tiatsika tongavana zay mety tsy ho fantatry le filoham-pirenena lizy fa ampiasain'le olona be da be aty ambadika daholo satria efa zay le endriky le fitondrana misy am'izao fotoana zao ohatrany nampitaraina mopera tany fianaratsoa olona avy any aminao mitondra ny anaranao irakao no tsy nahavita gabiny aty aminay de lasa hoentina amin'ny karazana anarana samihafa le anaran'le filoham-pirenena zay tsisa ny endriky le repoblika misy am'izao fotoana zao raha tsy anaovana fampitahoran'olona de anaovana pression olona samihafa na ampanantenaina zavatra samihafa ny ambadika any grave le endriky le fitondrana am'izao fotoana zao grave le izy zay mahatonga anay iantso atsika ho tonga saina hoe mijoroa tahakan'izay efa nijoroanay tahakan'izay efa nataonay hoe zahay ty de fandarana mihetsika de anjaranao vaoaka malagasy ny tonga saina am'izao lafin-javatra fa reny koa de manam-porofo fa akoatry ny efa hitantsika amin'ny grevy etseroa tsy mahazo karama any ambadiko zao resaka rehetrarehetra zao zany fen'olona maro be mbola tsy naharay volana fa raha ren'olo reny ny tonga asa mety sy omby analakely eo amin'ny 13 mai io dikan'izay trosa mandehandehan'ny olona ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao mijoro fotsiny io fa feny trosa mandehandeha io
ka inona ny tokony anampinampenana zany. Faharoa amin'le adevitra teo, maninona ny tsy maintsy miresaka hoe hiaraka amin'ny polisy, zandary, chef district. Eloka be vava zany nataon'iny namana mpitsabo iny, fa atsony zany no mitaraina. Izy nefa mahavita ny asany ara-dalàna, satria ve mety hoe manelabaraka, manelingelina, tantarany zavatra tsy tokony tantaraina, afempenina. Tena gravo ia ny zava-misy amin'izao fotoan'izao. Fa io moa atsipy amintsika rehetra tandrify azy ny adevitra rehetra resahany eto, ahafahantsika makandraikitra arak'izany. Eny ary efeto akaiketo ny député Fetra Rahalamozafimbololona, zay kapitaine d'équipe ny vondrona parlementaire ny antokotiko Madagasikara, solombamboaka voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy. Miaraba député Fetra, tonga somatsara teto Antananarivo tsika rehefa tany Atsinana noseny tamin'ny faran'ny herinandro teo zany de eny io ihany aloha mbola reradraraka ohatran'ny tenanay ohatrany tsy de en forme kely andreo fa tsy maintsy miakatra tsika. Tratratratra ny gripa koa député Fetra teo de fa milamindamina tsara le izy vokatry ilay hoe fitiavan-tanindrazana daholo zany de tsy mampipetraka atsika ninina zavatra am'seho. Miaraba faniry. Miaraba mpanaraka ny fandarana rehetra ary miaraba ny teknisianina mampita mivantana n'izao fandarana miara-manonja zao andro alarobia zao mampita any amintsika tsirairay avy any am'izay toerana misy atsika rehetra any na eto toerana na ny any ivelan'ny Madagasikara zay naovana kopa-tanana fahobe kopa-tanana ho atsika rehetra ary mbola fakasitrahana hatrany natolotra ianareo tsy mahafoy ny fiarahana aminay eto amin'ny miara-manonja ny MBS sy ny Radio Mada. Marina zany faniry tonga de ho atomboka indray izy ty. Tsy asiana sasiny be, tsy asiana fampidirana ela be. Efa nampiditra resaka maromaro teo député. Eniko daholo mihitsy reny satria mbola tany ambony tany anaty fiara ny tenako dia andre ny fampidirana sy ny resaka zay efa natomboky namana faniry reny. Marina tokoa fa somary reradraraka satria no an'ny fitiavan-tanindrazana, ho an'ny asa sy ny adidy zay hita fa mifanandrify amin'ny toerana misy anay tsirairay avy na mampikamba anatanivon'tiako Madagasikara, amin'ny mampanara-diny filora valimanana sy ny mahasolom-bavam-bahoaka dia natsapa manana didy zay izahay dia reny moa nisany nahatongavanay tany Tomasina ny fanotrona tamin'ireo namana mpiara-mitolona amin'tiako Madagasikara izay tondrako fakasitrahana feno sy fisaorana amin'ny tafotafo noho ny atao hoe nety tsara ary tena taminazy ny etsika izay nentina nankalazana zany faharoapolo taona ny tiako Madagasikara zany tany amin'iny faritra Atsinanana sy Analanjorofo iny. Ny fanamariana anankiray voalohany tiako entina dia nanoloana an'iny dia ekena hoe nahazo isika, nahazo fahazon-dalana ihany, nahazo ny fahazon-dalana avy amin'ny tompona andraiki-panjakana. Mialatsiny fa tsy isaotra anareo anefa mety isaotra ihany ve? Tsy fantatritsony na tokony isaotra zany faniry na tsy tokony isaotra satria zonay ny maneho hevitra kalalahana rehefa manao izany ampilaminana izahay. Ny zavatra mahagaga mahatalanjona hatrany nefa dia ny olona fa hita fa rehefa manao hetsika ka hetsika milamina ary isan'izany ny tiako Madagasikara efa voaporofo zay tao anatin'izay 20 taona mahery ny jorony izay dia rehefa mikarakara hetsika izany tiako Madagasikara tarihan'ny président Ravalomanana zany dia milamina toy ny any am-piangonana. Mampametra-panontaniana dia atao inona eny foana reny mpitandro ny filaminany reny maninona zay no asa ampitahorina ve? Intimidation ve? Terrorisme d'État ozy président Ravalomanana zay? Fa tsy ampihemitra anay eny izany tsy ampihemitra fa zao no tianay ho itsapa amin'ny vahoaka malagasy hoe tianay ho tsapany reto mpitondra reto ihany koa any ambadimbadika any na tany analaky ninina io tsy haiko faniry na tany ambalakisoa tany akirihiry mangarano anjoma misy tsy fandripahalemana ange any ka olona milamina ty amin'ny magoroa ty foana no didinina miaramila sy mpitandro ny filaminana marary mbola marary mbola tsy sitranareo hatramin'izao mbola marary na nanao sosikevitra ary izay hoe alefaso any amin'ny toerana tokony hisy azy amin'ireny fotoan'ireny ireo mpitandro ny filaminan'ireo fa aza saina manalokaloka anay eny zay fa fantanareo fa milamina foana ny hetsika karakaraka zay no tsetsasetsa tsy aritra kely akoatra ny fisaorana ho natolotra ny retsitetsy dia iny zany
araka ny teniko tsy asakana anay mihitsy ny fametrahana mpitandro filaminana izay tsy hitanay ny antony amin'ny fotoana tahaka ireny a fa mandany volam-panjakana etrany vahoaka volam-bahoaka no andavana any raha tsy hoe anga vola avany amin'ny tsy fantatra tany reny vola ivelan'ny etra vola ivelan'ny volam-bahoaka no nandoavana ny volany reny a mpitandro ny filaminana satria tsy maintsy misy tambikarama ireny ary tsy maintsy nisy ny solika zay laniny satria tsy nandeha tongotra akory reny raha tonga teo fa nisy ny nandeha fiara tsy fantatra moa nahatongavany sasany teo ka dia zay a karazany antso a nitodiana tany amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ambara fa maefa ao anaty farankisosina ny mba eritreretanareo fa izahay de tsy emotra ary mbola itoy a ny fitetezanay faritra fitetezanay distrika faritany a ao anatin'izay fankalazana ny faharoapolo taona izay ary adidinay zay a amin'ny mampanao politika aty anivon'ny fanoherana anay a de zay ny amin'iny zay mahakasika an'iny tamatavy iny namana fanira dia mirary soanao zany fa de maro ny reradreraka satria somary enjikenjika ny fotoana tany a maro koa nefa ny adidiny andro tetỳ Antananarivo na ny fandaharana na ny fianakaviana sy ny sisa iraisana amin'ny rehetrarehetra ihany ny fahasahiranana ka dia mampahery atsika rehetrarehetra indrindra isika ato anatin'ny mpikambana ny tiako Madagasikara manoloana zany adidy a manoloana ny didy miandry atsika eo amin'ny fireneny zany ohatray ny resaka tamatavy namana faniry fa misy ny vaovao tapatapany a de tiako ifampizarana mitovy amin'ilay nefa nalefanao teo ihany a nalefa ny namana faly teo a kasika ny fietsika sy ny toetra mamoehatra ataony ekipan'ny fitondrana amin'ny akapobeny tsy anavaka hoe député irery fa manao ny ataony daholo na ny filoam-pirenena na ny mpikambana ny gouvernemanta na ny assistant parlementaire ny solombavam-bahoaka ny ohatra ratsy omeniny any ambony io arahany izy mianakavy io ary matory tafaraka tao a de mitovitovy filininy reo mitovitovy toe-tsainy reo mitovitovy lasitra ireo a matory tafaraka tao anatin' zany IRD TGV zany a dia mitovitovy fomba fanao hoe mitovitovy fomba fisainana tsy mahagaga mihitsy a nahatongavana tam'ireny scandale zay tsy sasatry ny ainao manjery moa zany dia sogra ozy ny any nareo nge de tena mahafaly tsy mahafaly akory fa ao anatin'ny asa mpanao gazety mihitsy zany ary so ihany fa zavatra mariny zany rehetrarehetra nivoaka zany fa tsy zavatra ny foronona akory de rehefa tsy ho tonga saina am'izao reo olondreo a tsy ho tonga saina mandrak'izay itsony zay ny mahakasika an'iny fa ho hitatsika eo fa amin'ny talata ho an'ny tsy mahafantatra amin'ny talata ho avy zao amin'ny fahavalo ambin'ny folony volana ho avy zao dia isokatra ny fivoriana ara-potoana andiniana ny volavolan-dalàna amin'ny feniteti-bola 13 sy 14 any amin'ny antemera-pirenena sy ny amin'ny parlemanta de ho hitatsika eo satria manana didiny antemera-pirenena sy ny solombavam-bahoaka anatin'izany a ny tokony hitondrahandrareo fanazavana ny siny ny fanadiadiana mahakasika an'ireny scandale tsy mitsahatra ho iaho nanomboka tany amin'ny fisandohana andraikitra zay moa zany iraisan'izy mianakavy zay za kosa tsy miteny izy rehetra misy esoroko ihany na eo am'ire boribory tany sasatsasany eto Antananarivo renivohitra fa misy koa nefa ny eto Antananarivo renivohitra sy ny any amin'ny faritra zay misandoka andraikitra ny resahany namana faniry teo akoatra ny fisandohana andraikitra dia ny fanaovana barofo ny fanaovana sady efa manao barofo no mbola manao menasy ihany keo ao anatin'izay zavatra ao anatin'le tsy fanarahan-dalàny reo ekipa amin'ny fitondranana TGV sy RD reo nefa mbola manao fampiororona ao anatin'izany tony nataon'le DRS teo raisiko reny zany hoe ekipa ny fitondrany reny de ho rariny ve ny olona manao ny asany tokony isitraka ny zony de atao toy ireny oentina atao fitaovana fampitahorana chef distrika ny mpitandro filaminana mpifampitahorana ny anaran'ny filoam-pirenena zay tsy misy idirany zany resaka zany tsy voalohany karamany inona ny idiranao am'zany andre mato DRS tadidio tsara ny olona tahaka anao reny ny olona tahaka anao mampahory vahoaka mampahory mpiara-miasa mampahory ny mpiray-tany razana toy tadidio tsara ty teniko ty mbola ho adininy ianareo ao ampamoahana amin'ny fotoana anankiray ny fotoana tiako tenenina am'izay de rehefa tsy eo amin'ny fitondrana tsony ny olona miaro anareo i olona maniraka anareo sy re lehibe maniraka anareo tadidio zay fa ho adininy ianareo sady maina eo zao moa zany mbola voabaiko nareo ny mpitandro ny filaminana mbola voabaiko ndrareo ny fitsarana tsy misy zany fisaraha-pahefana zany eto amin'ity fireneny ity eto amin'ity Madagasikara ty fanjakazakana fampahoriana vahoaka fampahantrana olona
fandrebirebena fanabarabarana zany ny misy eto lainga ary raha misy ny fanontaniana mipetraka manao hoe ny lainga marina ave moa zany tsy ao anatiny atao hoe eloka tokony hosaziny lalàna tsadatra raha misy an'izany ao anaty fehezan-dalàna famaizana ny code de procédure pénale ho an'ny rehetra ina ho an'ny filoam-pirenena na ho an'ny tompona andraikitra ambony fa raha ny lainga natao sy ny fitaka nataon'ny reto mpitondry reto faniry sy mpiaino ajaina dia tokony ampigadra andreo mandra-pahafaty satria fitaka zany nazahoana n'ilay fahefana tamin'ny alalan'ny lainga zany nazahoana n'ilay fitondrana akoatry ny le hoe fahefana nalaina ny tsipolina teny amin'ny arabe gouvernemanta natsangana teny an-dalambe tamin'ny sivy soro arivo dia mbola fitaka sy doublon sy ny alabato ny niverenana teo tamin'ny 20 soro arivo misy lainga tao ambadika izany zavatra rehetra zany ary ny lainga tamin'ireny keo dia anisany hoe lazaina fa nahantra ny vahoaka malagasy mijala ny vahoaka malagasy tena ny rahan'olona toy ireny mpivarotra ireny napedina tamin'ny ekipan'ny président Ravalomanana sy ny mpanarady azy ny avaty anivon'ny tiako Madagasikara fa mety tsy nisy akory reny fa olona ny karamainy reny nasaina ny tabataba toy ireny hoe rehefa mba manao hetsika teo amin'ny analakely teo na mandalo teny ny mpanaradiany filora Ravalomanana dia avela zay ivarotra e alao zay lalaka ivarotra e ndanareo mandeha ny troana vato izay no troana vato izay fa tsy namaly fa isorako ny fandeferana sy ny fanindrina fo nataon'ny mpanaradiany filora Ravalomanana fa raha reny izay no namaly potika toy ny totokena teo ianareo zay le tena ke isorana ny fahendreny zany mpanaradiany filora Ravalomanana ny ohatra ny mena tao anatin'ireny na teo raha nisy ny tena fanaratsiana sy fanosorapotaka ary ny fampiororona zay nitranga tamin'ireny ka izay zany ny teniko teo hoe mitandremy anareo rehetrarehetra reo ovay fa mbola tsy tena tara efa tara ihany aza-pahoriana ny mpiara-miasa aza-pahoriana ny mpiray tanorazana akoatry ny ambaraky nefa ianareo efa manao zay daniny kibonareo amin'ny fanodikodinana sy ny fanaparam-pahefana sy ny fangalana fisitrahana tombontsoa mihoatra noho ny voafaritry ny lalàna zay tokony ho azonareo mangalatra ianareo teny olona samy teny mba mitaraina mitaky ny zony dia reny no anaovanareo azy hitanao tsara andre matodrs miteny aminao mihitsy azy ay tsy ianao rery fa ianareo rehetra nasolom-bava-bahoaka na izay tafiditra ao anatin'izany nizy zany izy eto tsisy amboniny lalàna eto tandremo iaho fa aza-pahoriana toy izany ny mpahitanorazana fa efa mijaly mbola tsy ampy anareo any ny fijaliana sy ny alatra ataonareo menakavy sy ny tsikombakomba ahita ianareo teny aminareo azy ay teny aminareo izay ahita ianareo de fa mody mikiretaka eo miefitrareto olo reto hoe le fahefana mandrak'izay eo antana fa io misy limitiny io misy limitiny io misy fetrany io tonga ny andro zay tsy maintsy ahafahana manipy an'le andraikitra de efa mikazo eo de mitsakotsako zay azo nitsakotsakoiny eo ny rehetra fa misy manko mihevitrehitra hoe tena mafy be mihitsiny satria eo le fahefana eo le vola eo le basy eo daholo le rehetrarehetra eo le fitsarana eo ayayayayayaya maka hoa ohatra zay efa ny diaviny teo alohanareo de ndana mianatra lesona ny tantara ampireneny zao tontolo zao taizany efa raha ny mpitondra nanapatra fahefana sy izy rehetra ny aradi taminy de zay fotsiny zany ahafahanareo mandinika tsara hoe sasarety lahy mba oka zay fa tena misy zany tena mieritreritra mihitsy hoe anay zao ny tanànaka zay tianay anaovana anyty de tsy problema satria le malagasy ko moa efa tena tsisy miteny rahatreo efa mangina efa tratratsika mifody vava efa tratratsika tsy afaka mihetsika ny tongotrany ka zao tiatsika daholo zay tiatsika atao am'le malagasy azo tsitsika atao am'le malagasy oentina gauche mandeha gauche mandeha droite entina misanga ny lasa le malagasy io nefany tsy matanjaka noho ny fahefan'Andriamanitra ny fahefanareo fa rehefa mampitodika amin'ny andro anankiray le Andriamanitra la inony malagasy fa tsy maintsy iteny ary ibitsika amin'ny isam-batan'olona am'izao zay nge nitadiavintsika amin'ny chaîne de prière mandeha rehetrarehetra io de fety isapokotanytsika manao an'izany mihitsiny mivavah mafy hanapaka ny tieromaizina rehetrarehetra ty araky ny teny Filomarika Ravalomanana tamin'ny Tomasina hoe tsy miady amin'ilay nofo mandray iny tsika fa le fanaratsy ao anatin'ireo olona reo mba hampitodika azy
ary anapaka an'izao zavatra feno adalàna rehetrarehetra mba hiala am' ratsy fanao iala ny ratsy fanao zay kila vosorana tena grave manko le izy de zay zany mitenena mivavahantsika ren'Andriamanitra io mivadika enerzia io fa reto olo reto tompoko tsy hoe ho amin'ny fanjakana mandrakizay na mandra-pahafaty veritsika zany tsy hoe ho amin'ny fanjakana mandrakizay na mandra-pahafaty anareo misy limitiny io misy fetra rehefa tonga ny fepitaona tokony ilanareo mialinareo am 3 sora arivo reo de miala eo ka orfaniry miala eo reo iny référence iny manko texte amresaka amin'iny fa tsy fatatsika ny ambaran'zay sitrapon'Andriamanitra zay fiasan'Andriamanitra satria tsika mino zay mahatonga atsika io efa azo lazaina hoe fa mandeha am'le tetikary tsikisika mampafantatra zavatra hoe ny am'le mahantoko atsika amy mahampanohatra atsika fa raha ny ale rehetrarehetra de pitefetra de fa samy teny daholo tsy izy reto ary tena ho faizitsika reto amy fifidianana ho faizitsika mihitsy reto amy zavatra ataon'io de manao kopakopatanantsika eto satria raha le kokotany Tomasina député fetra aloha de amy sobika tena tsy hita isa fa de zay marina fa aloha ary tonga de amafisika zay na efa nanao ary namana faniry kopakopatanana ho atsika rehetra Tomasina sy ny faritanin'ny Tomasina satria voasolo tena atao avokoa ny distrika mandrafitra sy ny faritra zay mandrafitra zany faritanin'ny Tomasina zany ary akoatra ny fisaorana de kopakopatanana be ho atsika rehetrarehetra tiako Madagasikara any ka dia aza matahotra osy président Ravalomanana mino fotsiny ihany fa io ndray de manana finoantsika am'izay maha kristianina atsika zay misy fetrany io izy namana faniry ary tena misy fetrany io efa naseho an'ireo ny fetrany ko ny faiza mitatany hoe atreto ny fetran'ireo mpitondra ankehitriny misy reo de hitatsika fa efa zaotsika miteny zao hoe efa mipotra zay fetrany zay de hoe mbolo tonga ve arahantsika asan'ny finoana ananatsika de tsy manana tahotra tsika ao anatin'izany rehetrarehetra any fa amin'ny 3 sora arivo matoa samy joro amin'ny anarantsika Madagasikara manara-dimy président Ravalomanana manana finoana fa ho ahiliky ny vahoaka ireo nininona ho ataon'ireo eo nininona ho ataon'ny lahy eo izy le fitenin'ny tanora sy ny any resy ala any amin'ny baolina zany miasany amin'ny rugby resy ala mialatsina fa tsy nareo nataoko ela fa fomba fiteny io enako na elara moa maninona kriany amy rugby zay zany zay ny amin'iny fa de rehefa mifafanana adversaire iny zany de tsy maintsy mametraka kely an'le fahazotona de fomba malagasy tsisy maharatsy azy zany manomboka am'zao raha ny vaovao fantatra de ho maizina ny tanàna talata vao miverina ny jiro de hoe eo ampametrahana nlay ahelompamokarana fahaefatra groupe 4 zay angambany izy zay ho an'ny jirama de betsaka nefa nanao fitarainana nanomboka tamin'ny omaly ny amin'ny hoe fa nga efa zomandro any efa nanomboka amin'ny pipika le izy moa zany zaraza moa misy an'izay groupe 4 zay zany anliana an'izy sy hoe izy de lestage mandritry ny efatrandro fa le izy efa sakafo iainana efa fiainan'le malagasy le izy satria tsy navita nanao inona le fitondram-panjakana manakambaran'izay député fetra ty tontolo ny jeramaty ary de tena manakambara tokoa moa isika namana faniry sy mpanaraka ny fandarana miara-mononjy eto amin'ny MBS Radio Mada aoka aloha fantatry ny vahoaka aloha mpafantaritsika ny vahoaka aloha ary misy karazana fampatsiahivana hoentsika eto fa de ohatra manao tsy hoe ririndasa tsy tsarona na fampanantenana zay nataony efa tsy tanteraky reto fitondram-panjakana reto ary matetika reto olo reto de misandoka ny tsy azy mitetika asa zay nentiny na fitondrana na mpitondra teo aloha de sandohany ary tsy enatra tsy tahotra nanaovana an'izany miverimerina voalohany indrindra aloha miresaka vondrona mpamokatra herinaratra na groupe 4 groupe fahaefatra isika aleo aloha fantatry ny vahoaka fa ny groupe 4 dia tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha nefa tao Tomasina ny fitaovana sy ny milina rehetra mahakasika izany groupe 4 izany so de ioeraoera eto ny ray mantsy ry dedaka ry mamim-bahoaka ry bezesta hoe izahay indray no nametraka an'ity mitovy tamin'ilay fitokana an-dalana inona moa le tany varatra ambilobe voimary izy iny sa le fitokana hoe izahay no namoniny baolina ho izy nefa tetikasa efa nivolavolany efa nanomboka ny tanterahana tamin'ny fotoana ny fitondrana teo aloha zay moa le fitohizany ny fitantanana ny raharam-panjakana fa ho hitatsika eo rehefa hialy eto amin'ny fitondrana reo ary hialy reo resy lahatra am'izany esorin'ny vahoaka eo reo ho hitatsika eo mba tetikasa na asa ho apetraky reo ho an'ny mpiraitan'ny razana iverenako ny resaka groupe fahaefatra zay anisany
mahatonga ary ahatonga fahatapahan-jiro zay efa andavanandro efa sakafo fihinana fa mety ho mafimafy kokoa izy zany delestage zany atao anatin'ny 5 andro manomboka ny zoma ho avy zao hatramin'ny talata io efa teo io fitaovana sy milina rehetra io tamin'ny fitondran'ny Andriamatoa Filoha Hery Rajaonary Mampianina ho avy ndray reto tonga ndray reto ry poeraoera ry poerapoera ry mpiravaka ny vangy zay tsy izy ny namono azy marina tsy resaka avao fa sarisary teny ny tiako hoentina dia ho avadiny ho azy ndray io zavatra rehetra io hoe io zay fa miasa dia io zavatra io aloha tsara ho fantatry ny vahoaka sy ny rehetrrehetra fa efa elo io ny tokony natao ary raha patsiaha kely raha zany filana amina herinaratra any de fa ny fitondrana rehetra ny fandimby nanomboka tany amin'ny président Ratsiraka hatramin'ny nandalova président Ravalomanina, président Zafy Albera, président Rajaonary Mampianina dia efa nieritreritra n'zany hoe mety ho fitombony mponina satria misy fomba fiteny manao hoe gérer c'est prévoir fireto rery ity fitondrana nitsipona fahefana teny amin'ny arabe ty reo nangalatra sy nanangana gouvernemanta anarabe ireto tompony doublon sy ny triplon tompony fanodikodinana ny voka-pifidianany reto ihany no tsy mba nandray tsy mba nanomelanjany zany hoe ny mitantana ange de mila miomana ny mitantana ane de mila ialoavana ny zavatra mety hitranga eritreretina iny na mety ho tranga hitranga reo na mety ho fitombo mponina na mety ho filan'ny vahoaka amin'ny resaka herinaratra mifandraiky am'izay inona manaona ny tolotra eo ampelantanana manaona ny mety fahanteran'ny fitaovana sy ny fantsona sy ny foto-drafitrasa rehetra dia tokony eritreretina sy saitsainina aorindrina kely eo ny fanavozana ny fikojakojana na ny fanavozana tanteraka na tsy nanao an'zany reto olony reto sambany tao anatin'ny 80 taona nisy mpitondra ka voatondro atao hoe voasafidy tantana ny fireny nefa tsy ny anticiper tsy ny prévoir ny ninona mihitsy fa tonga de kapobatana naviguer à vue toy ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina eo ny olona eo mipetraka ny olona hoa tamin'izany fotoana efa nisy an'ireny tamin'ny 7 libéralisé ny fitondrana Didier Ratsiraka ny resaka fa resaka orinasa ny resaka orinara ny resaka famokarana herinaratra zany na ny fitsinjarana zany herinaratra zany de tam'izany efa tsapany hoe miakatra ny tinady de napetraka tam'izany fotoana zany ny groupe faharoa de tamin'ny andro n'Andriamatoa Didier Ratsiraka de hodinganiko kely ny groupe fahatelo satria nieritreritra toy izany mihitsy any keo ny Filoha Ravalomanana raha nitondra teo de napetraka ny groupe faharoa matsy fa ny groupe voalohany andekaleka napetraka président Ratsiraka ny faharoa président Ravalomanana de ny fahatelo tamin'ny andro ny président Hery Rajaonary Mampianina de eo koa mipetraka ny fanontany inona mba nataonyty fitondrana tarihana Andriamatoa Andry Rajoelina ty io izy io fa ho tangenany io groupe faefatra fa tsy misy idirana io ny installation nisy ny fametrahana an'io amin'ny toerany fotsiny no natao ny ekipa ny jirama tamin'izao fitondrana zao fa efa teo areo fitaovan'ireo fa tao masiny reo raha izay dia eo toara le mipetraka amin'ny fanontaniana ndraiky io hoe inona ndray miandro ny vahoaka malagasy indrindra ny Tananarivo sy ny manodidina anatin'ny réseau interconnecté ny Tananarivo zany hoe mandritry n'izay le 5 andro zay de ho faran'izay enjana ndray zany mbola ioatra lavitra no reo délestage fahatapahan-jiro nisy hatramin'izay niainantsika hatramin'ny teo an'Andriamatoa Andry Rajoelina izay no azo atsika ao anatin'izay 5 andro zay inona no mety ho risika am'izay ho avy eo tsy fandripahalemana irongatra andro atoandro be nanahary ary moa efa manjaka zany tsy fandripahalemana zany vao maika anaka de ho hita eo ny fepetro ray sy ny mpitandro filaminana sy ny fitoram-panjakana manoloana an'izany fa ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia mapetraka zany le groupe faefatra dia zao ny fanontaniana hoe maninona no izao vao nanao an'io zavatra io maninona no zao vao napetraka io savy nisy le fialana bala tamin'ny tsy fahaiza mitantana ny fanerena n'ilay groupe voalohany izay nipoaka tamin'iny voalohany taona iny ary ny fitahana sy ny langana ndray nitondrana fitaka ndray zany zavatra nipoaka zany hoe nisy nanao sabotage nahatonga an'izany firetana sy fipoahana izany fa dia andray andraiky ty zay io zay ministra tamin'izany fotoana andray andraiky zay io zay ny fitondram-panjakana fa nisy moa sabotage
ory vahoaka aloha fatatsika fa tsy oatra miditra any amin'ny toeram-pivoahana ane izany mandoa ariary zato de afaka mivoaka na tsy oatra miditra any Tsimbazaza ane izany toerana zany fa voambina toerana stratégique zany andekaleky zany diko andogavana de hoe tsy marina ny filazan'ny fitondrana tarihana Andriamatoa Rajoelina fa nisy sabotage tao anatin' zany avoay ary aiza mivokatra ny fanadihadina am'izao tsika miteny zao Andriamatoa filoha aiza le saboteur aiza le mpanao sabotage niteneninao izay hoe tsy maintsy ho hitatsika zay tsy misy satria tsy nisy zany olona sabote tao zany tsy nisy zany ninina olona zay nareo eto tsy nisy zany fa niterena ny filoham-pirenena ny tao anivon'ny JIRAMA manao hoe zéro coupure zéro délestage vizana le machine de tsy nagaga fa nipoka tsy zakan'ny heriny tsy zakan'ny fahanterany tsy zakan'ny satria tsy presque tsy nisy fikojakojany zany araky ny teniko teo tsy mpitondra nanao an'izany hoe ny prévoir zany ny anticiper ny mpitondra misy ankehitriny de nipoka dia zay no antony reny fipoahany reny de lasa izy mona akapahany tamin'ireo fitaovana zay araky ny teniko teo hoe io ananganana ny groupe faefatra zay efa tao Thomasiny io tam'izany fotoan'izany no nentina ny dépane sy nanamboarana lay fipoahana nateraky ny fanerena n'lay milina sy ny machine sy ny rehetra tao tsy nahazaka hoy aho mitsindrina zay fanereny zay lay fitaovana dia nipoka de andrehatra de eo amin'io ihany sika verina ihany amina resaka JIRAMA efa niarahantsika anandre teo fa efa tapitra ane zany 500 milliards ariary fa nampiana arabola subvention natsetsina tao anatin'ny JIRAMA zany de aka ohatra tsotsotra mba ho azotsika rehetrarehetra ny fomba fitantanany reto olona ambara fampitondra atsika izao ohatra ve misy atao hoe mpanao mofo ara misy mpanao mofo boulangerie zany io inona moa ny ilaina anaty zany amin'ny ankapobeny mila levure izy mila lafarine izy mila rano izy mety mila dobery izy tsy fantatro ohatrohatran'izay zany ankapobeny ireo le akora hoentiny manamboatra n'izany mofo izany inona nefa le fanampiana omen'ny fanjakana ny fanampiana omen'ny fanjakana de anampiana hiatrehana ny charge d'exploitation ilay charge le vesatra hoentina mitrandraka ino no ampian'ny fanjakana izany hoe lay tonony hoe le lafarinina misy vola kely mivoaka etsy ilay akora ividianana ny akora ho an'le boulangerie raha ohatra mpanao mofo no resahako ino no anampian'ny fanjakana azy fa tsy mba hoe raha te hanampy an'reto ka ho atosika omena tosika zany orinasa zany omena tosika ny mpanao orinasa mpanao mofo dia tsaratsara kokoa man raha batteuse no raha ohatra hoe batteuse le fikapokapohana le paty iny moa zay na ren'le malaksera ina le zavatra fampifangarongarona n'lay izy ao reny any amin'ny fitaovana ny tokony ho ampian'lay fanjakana de raha JIRAMA no resahako dia tany amin'ny fitaovana ny tokony eritreretana hoe ato zany efa antitra ny fotodrafitrasa antitra ny installation misy efa tsy antsony na resaka fantsona efa tsy antsony le machine vavazatra machine efa raneny be efa reraka tsy nisy fieritreretana hoe mba nafikojakojana tsy ao tsony satria ny vola nalefa tany zavatra hafa nalefa tany amina kianja hatram'izao zay alaindrony nalefa tany amina colisée zay nanatotona na 100 milliards aizy zany rehetrarehetra zany am'izao tsika miteny de iverenako ny resaka boulangerie ahoana moa no any amin'ny akora no ampianao lay orinasa fa tsy farafaratsy any amin'ny fampitaovana any amin'ny fanavaozana fitaovana fa de any amin'ny fampidinan-draharaha fampandehanan-draharaha no anampiana ny volam-bahoaka no atsetsina tsy faiza mitantana tsy mahay nininy reto olony reto tsy milay anareo misy eo milay ianareo fa tsy milay tena aotra ianareo raha resaka fitantanana amin'ny ankapobeny raha resaka fitantanana resaka gouvernance na bonne gouvernance na resaka diplomatie na resaka stratégie any ampaladia ny président Ravalomanana ianareo TGV sy anareo mety tsy afala anareo zany fa zay ny zava-misy porofoy aminay no mifanohatra am'izay de ino no nataon'zareo namana fanirisim-piainao zay na am'izao tsika miteny zao ny compte fako
izay miray tsy kombakomba reo mpitondry reo hatramy vadiny hatramy mpiara-miasa aminy membre kabineny ny compte fako am'izao fotoan'izao dia mamerimberina nylay resaka lapon resaka artikla raha nitokana ny teteza ny voloina ny filora valomanana raha tany amin'ny fiandohaniny fotoam-piasany na filohan'ny republika azy tanoany ampanombohany zany artikla ho iaho lapon ny adininy sy tsy hitany retolony reto nanahoana le la verdicta namana ohatrany nisy an'izay nanahoana lay tsy fanjari-tsakafo de tena zo fototra hoe la malnutrition eta un droit fondamental ohatra mba samy maimay kely teo frantsay tsotsotra reto fa adalàna sy tena mialatsiny ary izy any amin'ny setra isam-pirenena fa tsy any ivoloina nefa ny tany ivoloina kosa mbola osa aloha mbola apiko ny 15% le afaka misitraka an'lay herinaratra plus an'lay 89% izay tsy manome 100% ny 5 isanjato aloha ampihana 7 isanjato tsy manome 100 isanjato manongo teny ianao tena mitady lavaka anao izy triana any ambany latabatra hoe de tena menatra filoha-pirenena no miteny an'izany fa tsy hoe ministra akory na chef de service fa nefa ho ahy am'izao fotoan'izao araky ny teniko teo dia voizin'ireo compte fako compte fake izay mpiarina miasa mpitondra sy ny ministra sy ny ao anivon'ny izy mianakavy eo ny am'le hoe lapon ny tsy hitandrareo ihany koa de tia namana faniry sy mpiaino jaina inona ny vokatry lay lapon ny teneninareo averimberinareo irairainareo par rapport la verdicte sy ny 15 plus 89 ny 15 plus 16 plus 3 égale 18 moa sy ny ohatrohatra an'izany sy ny tablety ery amin'ny tribune ny anina hoe lainga sy ny fitaka ny bobara ny lainga marivo tototra tsy mitsahatra dia zao ara ny adinonao makasika an'ilay tetezana ilay tatezana izay natao tatezana vonjimaika fa azotsika tamin'ny ukrainianina satria malaza koa ny ukrainianina sy ny russe moa am'izao fotoan'izao no le ady zay mitranga any amin'iny faritra iny tetezana ho an'ny maramila tetezana vonjimaika izay nijanona definitif na hoe nijanona naharitra ary nampandoavana vola tamin'izany fotoan'izany ny instalena teo iny tamin'ny 7 amby 9 tetezana mitsingevana zay pont flottant fa vita amin'ny président Ravalomana natao anatin'ny fotoana foy zay zavatra tsy ho vitanareo mandrakizay ny nametraka tamin'ny toerany marina hoe izy tsy vitanyrery fa nisy ny mpiara-miasa nisy ny ministra nisy ny mpiara-miombonantoka nisy ny fampiresahana tamin'ny rehetrarehetra nafahana nametraka tamin'ny toerany zany izay isahany rehetrarehetra avy eo Tomasina raha mandeha mena varatra manday amin'iny lalam-pirenena fa 5 iny izay ny tsy hitany retolony reto fa adinona ny la verdicte adinony la malnutrition est un droit fondamental adinony 15 plus 89 adinony Miami satria nandalo teny izahay teny ko nandalo teny am'le hoe mirahina maninona moa tsy mahaty amerina koa tsisy nefa otra mifefy taolina zay iny ko zany tiako hitondrana fana mariana kely metsorony oatra hoe aloha rehefa aveo resatsika fa ny adiny fotsiny ny zavatra ny olona sy ny firenendehibe raha nanangana an'ireny Miami na nanangana ny tany am'izay tany rehetra malaza sy toerana malaza rehetra sy tanàna lehibe maneran-tany dia manjato taona nananganana an'izany satria misy fomba fiteny iny manao hoe mizara roa ny fotoana ny fotoana na ny temps zany io TEMPS temps misy le temps atao hoe temps physiologique de misy le atao hoe temps physique ny temps physiologique dia raka ohatra makasika ny hoe zaza ao amboaka dia efa Andriamanitra natura nanao hoe 7 volana amin'ny akapobeny mety ho latsaka kely 7 volana dia zay vao mivoaka vao kibondreniny zany zaza zany tsy afaka terenao io faniry na vonono izy raha terenao zay nefa mipetraka de zay le izy zay natao physiologika tsy afaka hovainao zay inona le fizika indray raha ohatra kaka ohatra rakaretsika de ohatra hoe raha tamin'ny Tomasina tsika de misy fomba fiteny tany tamin'izay mbola boakely hoe garadobo tsy masaka 5 heures garadobo zany manko mila tenenana zao trip zay io trip io zany io vorovorokeny io zany garadobo tsy masaka 5 heures izao anefa
raha fizika izy de afaka terena iny efa misy mivoatra ny teknôlôjia efa misy ny cocotte minute io afaka tena ataontsika amin'ny vilany matevina be amin'ny tena fonty io ataontsika mirehatra be ny kitay ataontsika tena asitsika be debe ny ingrédient siana afaka mampalemy an'io zavatra io misy ary le manao maskita reny de alona fotsiny amin'ny tsy mila teknôlôjia am'le alona amin'ny ravina papay alefa am'ire misy mampalemy reny ndray zavatra efa noho fioaran'ny teknôlôjia zay zany le atao hoe temps fizika azonao akelezina le izy azonao afoezina azonao terena raha zatra tokony lera 10 adiny 10 vao tokony alemy fa vita ny cocotte minute sy ny fomba fandrahoana azy izay efa nivoatra mety atsasakadiny na tsaramaso maina io na tongotromby io na garadobo io na vorovorokena zany zay natao hoe temps fizika azo fehezina azo afoezina azo amboarina fa neny reto afangarony lay zavatra afangarony daholo hoe ity hita fa zavatra tsy ho vita le miami fa resaka moa tsika fa tsy aritro mihitsy ty ry tanitsika nahita andre zaridaina kely tsy misy dikany tsy misy fotony tsy mifandray am'le tetikasa tamy 2018 raha nanao fampielezan-kevitra io filohampireneny sy ny ekipany de lazaina fa hoe ataontsika an'izao ty de novany ndray moa tena mahalala menatra aloha rehefa vetsika miverina amin'iny dia le jirama teo ihany ino le fanampiana arabola menany jirama de karazany hoe famelomana firaisana tsy kombakomba am'ireo orinasa goavana satria ireo compagnie pétrolière ireo tompona groupe fana sy tompona groupe vidina ireo ny tena velona ato anatin'ity zavatra ty 120 milliards ariary 500 milliards ariary natsofoka natsetsina nanetsemana ny banga sy ny lavaka be tao anatin'ny jirama io zay ony de fa ritra sady izany velona ho iaho reo vahiny indrindrandrindra ary misy kopa-kisasahany io misy kopa-kisasahany io tsy resahana tsony ny mpangalatra herinaratra am'ireo orinasana ny olotsotra any ny firaisana tsy kombakomba ny vompiasany jiramasa sasatsasany ho iaho sasatsasany reo le ministera tsy mandovola nefa nisy tetibola voafaritra fanandrify am'zany any anatin'ny tetibola fampandehanandrarahany reny ministera sy samparanam-panjakana isatsokajiny reny zay le tsy fahaiza amin'ny tatana tonga avaingana ary 2023 fa lozy tya namana fanira tsy efa may mihitsy ve ny vahoaka satria efa fantatra ny vahoaka loatra hoe atreto reny fetranareo teto ny takatry ny lohanareo sy ny fahalalànareo teto ny takatry ny fahaizanareo efa zavatra hafa efa mamotsampona efa tena hoe ka zao moa izy moa zany efa zavadoza mamotsampona mbola ampina an'izay ndray efa zavadoza ka resaka jerama ihany de bitefetra satria ny lainga manko tena maro be misy le laingana fafy lainga miemie lainga karazana flyover ny resaka rentreze raha tsy vita tsy manao politike sisy fa zao rehefa miresaka jerama de bitefetra misy zavatra andresahan'ty olo ty ane tamy 2018 de aleo enotsika le izy andefa video tsika izao ny resahany momba ny tontolony jirama io de mba manana explication technique ery raha misehy am'zany de mba miseho hoe vo maîtriseny tsara le raha megawatt izao ny nataon'ny fanjakana teo aloha izao ny nataoko 5 taona sy ny tsisy fa kole ihany le 5 ans mepotika zao arytsika mbola voanatratra groupe 4 zay ny sombana teo aloha tam'lay resaka hoe fanerena tamy farantaona alefa sy faly ary de veriny de bitefetra enao milaza 400 mégawatt ny famokarana herinaratra nataony ny mpitondra rehetrarehetra amin'ny fandimy teto nandritra an'izay 20 taona niverena ny fahaleovatena za manao velirano amivoaka malagasy fa zay zavatra vitan'ny filoham-pirenena amin'ny fandimy nandritra an'izay 20 taona zay ho ataoko anatin'ny 5 taona c'est lui rattraper le retard de développement au Madagascar zany hoe farafakeliny ary afaka tsarainy zany releventsika 6 mégawatt zao 400 mégawatt leto Madagascar zao vitany mandahako afaka 5 taona ho asehoako mivoaka malagasy hoe rehetra le 400 mégawatt napitsika fa mety ho vitatsika hatrany amin'ny 1200 mégawatt ary milaza aminao ahoana ny tsy ampandroso Madagascar amin'izany milaza ny olona hoe aiza ny ahitanao vola ahoana efa nilaza ombenombeny de renao fotsiny fa ny cour des comptes zao de milaza tamin'ny fitondrana ny teo aloha ny Ngai Rajaonarimampiana fa 1000 milliards d'ariary
ny passation de marché tsy mazava vola lazaina fa misy tetikasa anao commune ary anao pont ary tsy hita fa manjavina rehefa tsara tatany zany lazaiko anao 1000 milliards zany inona ny tsy ho hitantsika amin'izany raizany faharoa manarakarakaka zany rehefa voatatana araka ny tokony ho izy ny arem-pirenenantsika efa nilazo ombenyombeny a fa 25 tonnes d'or 1 milliard de dollars zao nefa lazaina fa 2 tonnes 600 2 tonnes 800 volamena mivoaka amintsika za dia ametraka fonderie spéciale mba anaovana amin'ny poisson hoe aizavy mivolamena eto ary tsy maintsy déclarena daholo ny volamena mivoaka eto Madagasikara 25 tonnes ny fitiavana 1 milliard de dollars ny tiako lazaina aminao ny vola omen'ny Union européenne atsika 100 millions de dollars isa-taona eo amin'ny 500 millions eo mandritra ny 5 taona zany hoe mbola afaka 100 millions sy 1 milliard nataonao ariary io tsy maninona fa dollars misy différence sabe ne zany reny zany rehefa hoe teo amin'ny fanjakana zay tsy vita ny teo aloha de vitany ay de 400 mégawatt valo amin'ny 10 taona fa rehefa tonga ho apiko 400 mégawatt io fa mety ho lasa 1200 mégawatt ary io ary azo refesina tsara io rehefa vita amin'ny mandako efa ataony zao ray sisa potika ara-potehanao le 400 ara na zeranao le 30 tao amle groupe n nazerana de le 400 tsy nisy tsy nisy na ray mégawatt ary mbola toizany kabary iny teny amin'ny collision matamy fotoana député fetra de mbola nyresahany reny amin'ny hoe aizana ahitana vola de hoe 1000 milliards mivery tamin'ny fanjakana teo aloha fa zao firy moa zany cour des comptes any ngeny namoaka tamin'ny fitatana covid-19 hoe be da be vola efa presque 600 sa firy 600 sa amin'ny 1 milliard de dollars latsaka kely ny fanampiana ho azotsika atreto tsy déclenché le fanadidina zay nivoaka tao anatin'ny auditiny ny cour des comptes ny fanodikodona mbola mpanjakana saika isan'andro tsika mare foana voaingana ngeny ny teny n'izy hoe voaingana koa miteny ny tantara ny bianco petraka amin'ny pression petraka ny zavatra tsy ara-dalàna eto amintsika eto de hoe ny resaka volamena de tena tsy ekena mihitsy ny resaka vola mandeha amin'ny tsirariny amin'izany fa tena ametraka tena fomba fiasa lehibe anjo le volamena tompoko isan'andro ianao mibanaka amin'ny volamena eto Madagasikara vao nisy information indray raha mikasika an'izany fanondranana volamena tsokosoko tsy fakahitana ary karazana olona marobe migadra amin'ny tontolom-bolamena tsy vao maîtriser tsolo le volamena eto Madagasikara ny teto raha nanaovana an'le appel d'offre andeha ho diovina ao atao 99% en Suisse zany le zavatra nyresahan'le ramose tamin'ny fotoan'androny zany tsy araiky nyresaka nyresany izy le mieritreritra hoe izy ony tsy ny olona metry ny président Ravalomanana nefa rehefa diniantsika izy mba tokony mba mipetrapetraka ihany nareo ay fa reny aloha sofa nisan'ny reny raky tsara raky reny député fetra fa tena ositsika hoe tena mampanongo tena langa rofina tena langa rofina mihitsiny le fomba hitantanana le firenena fa so misy an'ireny aloha député fetra so ihany fa misy an'ireny ny olana nge de tsy olana moa zany fa ny tena fahoriny vahoaka malagasy miara-mizaka ny adalany reto mpitondra zay nge ny tena olana namana faniry de raha iverina amin'io resaka 10 andro zay amaivay be mihitsy zoma sabotsy lahady latsinainy talata 10 andro izay izy de lestat tena hoe sévère tena faran'zay zokiny faran'zay enjana satria efa nampinanana iny tsika teo moa marina efa nameny entraînement ny entraîneny tao anatin'izay zavatra tsika de izao reo izy manaiky reo zay anaovana an'ireo reo manaiky foana mihitsy io akoatra ny resaka mbola fisandohana le groupe faefatra satria tsara ho fantatry ny voaka maty fa ny groupe voalohany mamokatra 30 mégawatt ohatran'izay mifaharoa ohatray mifahatelo ohatray faefatra vao apetraka io izay tsy misy idirany ty fitondrana kehitriny ty tokony anana zany tsika eo amin'ny 120 mégawatt eo rehefa vita io zao ara misy ara zany ny eo ampiodinana eo ampandefasana n'zany groupe faefatra zany ny anivony jirama io ma tsy ho japiny lay fitondrana ndray io
de mitodika any am'ireo mpitondra fanjakana ary sika tsy nisy ary ve na efa misy ve fiomanana nanao recours tamin'ny terimika ekena lafo be ireo le famokarana herinaratra zay mandeha amin'ny alalan'ny solika na le amin'ny alalan'ny angovo tsy hoe maloto akory angovo énergie fossile mandeha amin'ny alalan'ny solika sy ny sisa ekena fa lafo fa io koa nge iakina ny ain-dehibe an'ilay firenena iakina ny toe-karena ny resaka hoe fandriam-pahalemana izany fisiny ny herinaratra sy fisiny jiro zany ny orinasa zany tsy iodina maizikitroka zany ny tany aman-danitra ato mandritra ny 5 andro anararoatra zany ny mpanao ratsy sy ny totakely inona ary zany mba fepetra ny raisina ro fitondram-panjakana iatrehana anyzany zavatra zany satria tadio tsara fa tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana dia raha resaka anao recours tamin'izany terimika izany na re le araky ny tegniko tena lafo aza zany 105 mégawatt zany ane raha tena niezaka le fanjakana ao anatin'ny enim-bolana nge zany de voapetraka ary tadio fotoana raha nametraka ny tao manitreza président Ravalomanana ny 40 mégawatt fa fotoana fohina zany de vitany fa reto olona reto zany de minavigué à vue ireto olona reto de tsy mieritreritra mihitsy ny am'izay hoe raha izao no mitranga par rapport ny zavatra olana mety isy de zao zany ny vaolana tonga de iomanantsika sy ny fepetroraitsika iatrehana an'izany mba tsy ampijala ny vaoaka fa tsy mieritreritra an'izany reo olon'ireo tsy mieritreritra an'izany fa ny fomba iriariany am'ilay hoe groupe faefatra izay nanao an'io zay zao ny masaka ao andohan'ireo olon'ireo de ihinana ray tsika ihinany tsy fihinantsika am'le 5 andro faraky ny teniko hoe mbola tsy nambara moa hatreto ny fitondram-panjakana sy ny anivon'ny jirama sy ny ministera ny angovo hoe misy fepetra efa nyraisinareo hoe manoloana n'izay mety ho fahatapahana lava reny fahatapahan-jiro mahery vaika mandritry ny 5 andro zay iainany ny ao anatin'le voakasiky n'le réseau interconnecté anatananarivo zay le asa misy tanàna sa fokotany 70 sy 200 ano any no voakasiky zany fahatapahan-jiro zany de zay zany nitodintsika am'ireo tsy izy rangahy ianareo tsy mamely ianareo ary atsaro any fanaratsiana ny président Ravalomanana sy ny team am'izay resaka lapon fa nivokatra tsara netiny zany resaka article anankiray nydisony ianareo ary article firy fehezateny mihitsy ary nydisony an'ity filoham-pirenena ity de ijirama io ndray zao no oeraoerana eo hoe navita an'ity tsy anareo ny nanao an'io efa tao masiny io vondrona faefatra mpamokatra herinaratra io nametraka ny toerana nataony jirama am'izao tsika miteny zao dia eo moa le iala sirika andray mantsy rehefa avy eo le ala sirika an-jazakely foana no ataon'ireo olon'ireo mialatsiny am'le fitenenana fialana andraikitra an-jazakely maraina atoandro ariva nanomboka tamin'ny 7 sy 4 arivo ny fandrendrena saim-bahoaka ny démagogie ary mitombo ary tsy mitsahatra hatram'izao tsika miteny zao de ireny olona samy teny ireny ampitahoriny ny DRS azao ny chef Cisco ko ty koa mbola vaovao azoko teto ny chef Cisco ny chef Zap toy ny nataon'le lehibe ny sampandrara paritry ny fahasalamana teo dia miditra mihitsy manetany ny fotony manao zay ampandaniana sy manao zay fiomanana rehetra ampandaniana ny candidat ny TGV na ny IRD amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy zao misy ny profo eto ampelantanana ny tena mahavendra anazy ane de izao manatona ny olom-bo fidy tiako Madagasikara ary zareo nefa izy mitonona fa chef Cisco nefa izy mitonona fa chef Zap de misy olona ho avy eto aminareo ifampiresaka tsika momba ny fifidianana filoham-pirenena ho avy tsy ho ela jereo ane zany fomba fiasany efa naseho anao ny fahalemeny zany efa tena miariary efa miariary ny tsy fahatokisa tena hoe ohatry ny amay sika ohatra ny tena tsy mirevy tsika tsony le vahoaka malagasy efa tsy manana fahatokisana amintsika tsony na ny mpamatsy volana ny vahoaka malagasy ray manontolo inona mifika ndao atao ty resaka fandraisana ny anarana na fisoratana anaran'ny olona voafonja de hodikodina am'izay eo ny resaka atao moa le saika natao namana faniry sy mpiaino reny le hoe ny fahafahan'ny any ivelany na reo malagasy mila ravinahitra sy mipetraka any ivelany ny fahafahan'ireny olo reny aneo hevitra amin'ny fifidianana na fahafahan'ireny ifidy za moa de resaka adala toy ny le resaka hoe sabotage ihany zay zavorita fa tsy nisy ary tsy isy mihitsy zany ny sabotage tsy nisy ianareo any ivelany raha tsy mikitika code électoral raha tsy mikitika code électoral sy texte tsy afaky ny andray anjara amin'ny fifidianana zany refa saika fikafika hoentina manao anampina ny vatrony zay
pomba ny ty fitondrany tya zay ny tanjona atao ambadika ireny namana faniry makasika an'izay atao aloha tonga de ivelany resaka afatrara-pifidianana de aloha tsika ivadiantsika zay sady amaranantsika ny fotoana zay resaka hoe inona raha no mitranga indray asa raha misy fampiteny fampidirana tia namana faniry atao makasika an'izay hoe fandalovan'ny président Marc Ravalomanina tena nametraka an'le resaka vigilance le zay le mailo président Marc Ravalomanina de zay ngamba tsara tsindrina foana zay message zay hoe io ndray zay entinareo eo zaka atsika foana zany ndao fifidianana zany ny tiany fa tsika tsy miala lavitra nefa hoe mila fikaonandom-pirenena io andaminana an'izay fa tsy avela atsika koa zay manko nitodena avoaka malagasy ny amin'ny hoe tsy avela atsika anao zay tany kibony io mieritreritra izy fa no fifidianana de hitady an'le vato izy ampandanina azy mbola ekarandray eo am'le fahefana fa tsika eo anatry am'izany maily foana ity zany lay directiva meny Marc Ravalomanina ino no aparita atsika any amin'ny fokotany commune district région rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara mila mailo tsika am'ireo olona mitety trano manao fanavozana tanteraka ny lisitry mpifidy reo mila mailo tsika am'izay raha matahora ataon'ireo mila mailo tsika am'ty resaka fanoratananarana mila mailo tsika amin'ny hoe mandeha ve ny afisy samihafa am'tony fanoratananarana tony eny am'birao-mpanjakana sa tsy mandeha mila mailo tsika am'tony selere tony mila mailo tsika am' sefokotany tendritendren'ireo olon'ireo mila mailo tsika amin'ny famoronana mpikambana amin'ny bureau de vote samihafa zay efa manomboka am'resadresaka ary zareo samihafa mila mailo tsika am'ireo karazana assistant parlementaire sy ireo mambina cabinet reo ampiasaina any ambadikany sy reny directeur régional samihafa rehetrarehetra eny fa tsy avela atsika ireo hanao an'io hoe tena adalana malalaka zany mbola mieritreritra fa iverina eo amin'ny fanjakan'io député fetra 2023 fanamafisana n'izay teny nampitainy faniry sy namafisy ny sary zay nalefa ny namana faly teknisianina teo nandritry ny lahateny ny président Ravalomanana raha tao anatin'izany fankalazana ny faharoapolo taona zany dia mafisiko etiny hoe marina loatra ny hoe mila mailo naveriny intelo mailo ary niverimberiny zany tao anatin'izay lahateny zay satria nahoana ny zava-misy am'izao tsika am'teny zao manamarina n'izay fahamailona toromarika nomeny président Ravalomanana dia vao omaly ny tenanay no ny fampiresaka tamina tompona andraikitra CLR agent recenseur agent électoral olona any fotony any tsy tato miboribory tany fahadimy any fa manerana anatananarivo renivohitra amin'ny akapobeny dia nitondra ny tatitra ireo ny zavatra iainany nanomboka tany amin'ny formation sy nanombohany zany fanisanany mpifidy nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana oktobra izany zao ny zavatra voalohany hita zao ny zavatra ifampizarantsika mahakasika aloha ny fiofanana sy ny formation de alohana mafeto ny fitondram-panjakana indray ilaza ny fanohatra am'izay raha tsy marina ny zavatra ambarantsika eto fa hoe adiny roa tsy ny ohatry ny adiny roa tao anatin'izay ny ray andro nisy ny fiofanana zay nisy fotoana mizara roa izany fiofanan'izany ho an'ny faritra ohatra avaratra atsimo de adiny roa avy andrefana atsinanana dia adiny roa ihany ho iaho ny faharetan'ny fiofanana nomena an'ireo olona andeha idiny ny fotony anao ny fanisana sy fizahana ifotony ireo mpifidy 20 taona no mihoatra raha izay dia atao arinan'ny fiofanana dia nisy talohan'ny fiofanana moa zany dia nisy ny satria rariny loatra raha misitraka tambikaramo reo leo fa lany andro izy dia mba nitakindrareo zany taorinan'ny fiofanana dia nitakiny zany tato anatin'ny andro vitsivitsy zay no nefa nanomboka n'izay fanisany zay reo olona voasafidy anao an'izany fanisany zany fa valiboraingina no azo avy any amin'ny filohany reny CED na hoe président reny commission électorale ny district ireny hoe andana makany amin'ny CENI nareo fa tsy eto anivonay no mandohany zany miandraikitra ny fandoavana zany tambikaramo zany ino loha zany de efa karazany hoe ena tanatsaka efa lasa rano zany efa vity zany efa babay toy ireo le vacation an'ireny le mpitsara fanadinany reny raha tsy tamin'ny alalan'ny grevy lalan'ny resaka fitokonana fitabatabana sy ny rehetra de tsy azo raha izay makasika ny tambikaramany fiofanana fa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana oktobra ny fanisana inona ny zavatra mitranga
ity tsatsatsaritra any ko satria tsy mahakasika anatananarivo renivohitra fa avy any amin'ny faritra vo io maraina io no azo ny vaovao ary namarinina fa ny any Brickaville dia sady tsy misy zany fanisany zany. Tsy hitanao akory hoe misy agent électoral ave any, misy agent recenseur ave any, misy hoe zany mpikambana sela ireo zany. Fa ny zava-misy ho iaho araky ny angom-baovao maro-potitra azo avy ana toerana raha eo anatin'ny distrika 770 mandrafitra ny distrika rehetra misy eto Madagasikara ity dia tsy misy fanadiadina, tsy misy fanisana, tsy misy fidinana ifotony any amin'izany tanàna Brickaville zany am'izao tsika miteny zao. Inona no antony? Tsy misy ny fitaovana, tsy misy ny tablety, tsy misy le carnet le fandraisana ianarana olona, tsy misy ny ninona hoentina miasa. Dia mijanona eo lay olona. Zay, tsetsatsetsat tsy aritra zay olo makasika amin'ny Brickaville. Mino atsoy izahay. Manao ahoana ny any amin'ireo distrika 870 ambiny akoatra Antananarivo renivohitra ara. Renivohitra Madagasikara. Tsy misy any aminay any amin'ny boribory tany fahadimy manana tablety akoatra ny fokotany nanisana. Dia avy eo tamin'ity herinandro ity nahazo anankiray ny fokotany sasatsasany. Inona ny olana? Inona ny olana? Mampiady vahoaka zay zavatra tranga misy rehetra zay satria reniny olona ny fiantsoana mpanao gazety sy ny fanambarana tany amin'ny haino manjery nataony ny baromaritry ny seninana hoe azo tablety manana tablety tolo le olona eo zao ny fomba fitondrana izany fanisana ny mpifidy zany. Zao ny asany rety zao ny asany agent électoral nisy manamarina andria ny agent recenseur mandray any anatin'ilay carnet misy miloko telo reny le feuille maitso fotsy mavo. Dia raisinao ny anarany, raisinao na lana vavy, daty naterahany, ny filiation, ny ray aman-dreny niteraka sy ny sisa ny adresy dia valideny eken'le olona natao fanadiadina aloha, zay vao valideny le agent électoral. Ohatra amin'ny ankapobeny zany le fomba fiasa. Dia raha ny tena izy tokony alainy lay solitenany seniany amin'ny distrika sary amin'ny alalan'ilay tablety le information rehetra na donné mahakasika ny olona natao fanadiadina iny dia zay zany vitany anankiray zay tokony azahoanareo 300 ariary. 300 ariary no tokony ho azon'ny agent recenseur am'izao. Ny agent électoral sy ny CLR eo moa tsy voaresaka akory mba manahoana moa mba tena solon'andron'ireo olon'ireo. Mba manahoana moa zay mety tambo karama satria iasa maraina atoandro arivo ireo olon'ireo mandritry ny volana vitsivitsy. Anatanterahana an'izany fanavoazany fotony ny lisitry ny mpifidy zany, ny anaran'ireo mpifidy. Tsy misy resaka hatramin'izao tsika miteny zao. Ary io le hoe 300 ariary voafaritra isaky ny olona vita fanadiadina io ara menoa ianareo fa mifofo vola anareo tsy manakiva anareo akory vo azo raha azo an'izany 300 ariary zany nareo fa hitan'ireo indray ny anodikodinana an'izany vola asa moa nefa nisy ny teti-bola tsy haiko namana faniry zay natokana ho an'izany ho fandoavana solon'andro natambo karaman'ireo agent recenseur ireo. De zay zany eo fa ny olana faharoa de izao ary tena nisany goavana ny laza ny tao anivon'ny seni nanao fanambarana ofisialy pabe maso fa rehefa midiny ny fotony eny ireo mpanao fanadiadina dia takinina ny ampisehoany ny carnet pokotany sy ny kara-panondriny. Ny carnet pokotany dia anaporofona fa ponina marina ao amin'izany fokotany zany ireo olona anaovana fanadiadina sy fanisana ireo. Inona nefa nitrangy ny fotony eny akoatrany tsy misy ny fitaovana ny tablety indrindrandrindra fa tsy misy manontany ny akamaroan'ireo rehetrarehetra ireo tsy misy manontany ny carnet pokotany eny fa na olona mandalo na vahiny tsotra na olona manao iraka manokana na mety tsy poninao fa sendra miandro trano dia iny dia raisindrareo dia vita kabary. Zay ny zava-misy eny amin'ny fokotany eny am'izao tsika miteny zao akoatran'ireo le hoe mbola tsy nanomboka tany amina distrika toy ny distrika amin'ny Brickaville nresahako teo. Eo ary mipetraka amin'ny fanontaniana. Fomba hoana ary namana faniry sy mpiaino ajaina no ankatoavan'ny atenivom-panohatra sy ny tiako Madagasikara. Ny RMDM eny misy mpanohatra hafa ao ny any mivondron'ny panorama na ny olo-tsotra tsy mety tsy manao politika mety sady tsy ao anatin'ny resaka foronana miaraka amin'ny fitondram-panjakana mety tsy de tena voatery miaraka ihany koa ty anivon'ny mpanohatra. Fomba hoana no anekena ankatoavana ho iateo fa ho maro-potitra ifandray amin'ny tena zava-misy eny amin'ny fokotany tsiravy ny fotony eny ny vokatra zany fanisana mpifidy tanterahana am'izao tsika miteny zao. Noho izay anton'izay indrindra noho ny fahatsapana ho iateo noho ny angom-baovao
noho ny fivoriana ny araka tam'ireo le olona miandraikitra nyzany zavatra rehetrrehetra zany ny fahoany ny kitoto satria tsy afa miala am'izao ny fitondram-panjakana foibe tsy afa miala am'izao ny seny izay manao fanambarana mifanohitra amin'ny zavatra manao asa ny ratsamangaiky any aty fotony ny asa ataony ratsamangaika sy ny solotena ny ratsamangaiky any aty fotony mifanohatra amin'ny toromarika sy ny zavatra ny irairan'ny senia raha nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety izy ireo dia zao ny feheny tsy matoky an'izay vokatra ho avoaka an'izany fanisany zany ny teny ivon'ny fanoherana sy ny tiako Madagasikara zay tsatso miteny soloko teny eto akory fa amma solombavam-bahoaka amma filohan'ny vondrona parlementaire no ilazako fa tsy matoky ary tsy micautionné ny vokatra zay ho avoaka ny fanisana atao ankehitriny io ny tiako Madagasikara ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara ny aten'ivon'ny fanoherana amin'ny akapobeny tsy manaiky ho iaho tsy makato ho iaho ary tsy micautionné zay vokatry ny fanadiadiana ivoaka eo satria kitotoa fahoany tena hoe misainjaza ohatra ny asan-jazakely asan'olona tsy matotra no ataon'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny senia am'zany fanisana mpifidy izany ka dia mitovy amin'ny zavatra rehetra ny verenana teo mitovy amin'ny fampanantenana nataony tsy nitsahatra nandritran'izay firitaona nitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina zay hita le fetrany hita ny fahalemeny hita ny tsy fahatokisany tena zay le fisainanjaza izay dia mampalahelo iaho miara-mizaka ny vokatry ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra ankehitriny ny vahoaka malagasy ary tsy vitany hoe miara-mizaka fa mbola ampahoriana mbola ampitahoriny ireo milaza fa manana fahefana mampitandrina anareo izay atsaro miaraka amin'ny vava fa ifankahita eto isika tsy te hiady izay matombo teny anjay fa ho adininy ianareo reo aza manantena no afamaina aza mbola ampitomboana ny zavatra sy ny vesatra mbola azo anenjehana anareo fa ataovy zay anamaivanana amin'ny fahorim-bahoaka ataovy zay anatanterahana an'io asa andraikitra efa nekenareo io teo anatrehan'ny vahoaka fa zao tsika miteny zao aloha tsy misy mandeha am'izay loniny namana faniry zany rehetrarehetra zany iny are de kasitrana ny mpanohevitra teto amin'ny fandarantsika satria efa mandeha de mandeha fotoanantsika amby 20 sasany zao député fetra mafandaminina ny fandaram-potoana ihany keo mbatokeo mbola miketriketrika azy ao ny namana samihafa isika moa zany na de tiana aza zay hoe tsy maintsy anohizana fandaran'zay dia maka fanapaha-kevitra isika ny amin'ny hoe fifarahan'ny fotoana de mino sy mahatoky fa betsaka tamin'ny zavatra andresana teo no tandrefiny zay manandrify azy ary voarahiny zay tokony haray azy tam'ty anio faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra député fetra 2024 de manantena indray ny ahitanao amin'ny herin'ny anito zao ny asantsika moa de mandeha foana isan'andro san'andro ary mandeha ihany koa ndreo toromarika torohevitra samihafa zay ampitaitsika de isika zany zay mandray anyty fandara amty amin'ny alalan'ireo toromarika famailona marobe ireo raha ohatra misy namana tsy naharaka ny fandarana na tsy nahita ny vaovao de ampitaitsika ireny naman'ireny hoe mailony sika rehetra miasa saina tsara amin'ny fietsika taon'ny senisy ny fitondram-panjakana io fa mbola mandrilika ny tetiky ny aka fahefana ao anaty fahefana le tolo reto kanefa efireo ny adalam-pitatanana ataony de ataotsika dia mametraka ny ady mazava ao anatin'izay hoe isika ny tompo-pahefana de isika maka ny fahefana amin'ny alalan'ny raharam-pifidianana madio tsara zany ary apetratsika hoe mitaky an'le fikaona tompirenentsika mba isin'zay fahadiovan'zay ho tonga am'izany tsy kelikely io fa Andriamanitra mahay manova zavatra ary mahay miasa fa manaraka an'izay moa sika fa mivavao moa zany samihafa mirotsak'io ndray koa zany de hoe nisy aitrano be may tamin'ny port berger misy ihany koa 10 point zao io andrenesantsika vaovao io akoatra 10 point ohatra misy koa Brickaville any maro be zay ale rehetrarehetra de any amin'ireny toerana voaro toerana rovany reny koa de te mangarano koa nisy tao amin'ny kaiky mipaposea teo tamin'ny latsinainy maraina be teo tena grave le zava-misy moa zany inona daholo mahatonga an'izany rehetrarehetra zany de zao samy mitsakotsako sy misaina isika ny amin'ny hoe misy
misy zavatra zay indraindray efa tsy ekeny ny sitrapon'Andriamanitra, misy zavatra indraindray zay efa tena tsy araka n'le tena tokony ho izy tsony am'le lalatsain'ny olombelona kanefa ininy sasaina atao de mipotra ny vanim-potoana tsy ampozy ny tondra raha tony zay le hoe nino somahatoko ny fiasan'Andriamanitra ao anatin'izao raharaha izao tsika fa ataovy matanjaka tsara mivavaka fa tsy maintsy ary everitsika fa tsy mamela ny malagasy ho irery raha mbola inotsika tahaka ny efa inotsika hatramin'izay zany zanahary na hoe Andriamanitra zany ihany koa de be tefetra marana azy tsika marina mihitsy zay hoe eo ny finoana anantsika fa mila raha atsika asy zany ary misy ny ohatra ataoko hoe somary masika sienjana zay etiko amaranana ny anjara ny fandraisana anjarako eto am'izao fandarana miara-manonjy zao dia nanjoa ny Egyptianina raha tamin'ny fotoana nanadevozana ny zanak'Israely de niresaka moa tena namana faniry ny mahakasika ny hoe isika de kristianina, itsika de manana ny finoana arahantsika sy tena atao hoe akatoavintsika kanefa mitaky asy zany rehetrarehetra zany de zao ny zavatra hitodiantsika am'reto mpitondra fanjakana reto hoe raha tsarotsika ny zavatra voasoratra any amin'ny baiboly dia lazalaza zany hoe tantarany zanak'Israely sy ny Egyptianina zany na ny miaramila ny Farao anisany tao anatiny zany no mafisina ny fony natao zay napatezitra azy tamin'izany fotoana de rehefa namafisina ny fony natao azy nahatezitra azy de atezitra de jabaka de ny rahantsika mahalala ny afarany fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra satria mpanao kitoto reto olony reto nieritreritra toy ny Farao reo fa iafara itony ny miaramila amin'ny Farao de milaza aminareo fa manana ny finoany zay matommy teny an'izany namafisina ny fony tezitra de nijabaka dia raikidraika dia zay no etiko amaranana ny asa raha mifanandrify moa amin'ny zavatra teny namana faniry hoe miezaka isika ny andray anjara mifampandrosoana ny firenena mba hatsaratsara ny fiainany malagasy tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanaovana politika fa tsy fitadiavana tombontsoa manokana izay ho toeritsika amin'ny herintsika rehetra sy amin'ny fomba rehetra rehefa mahita izany isika atao anivon'ny tiako Madagasikara sy ny fanoherana miaraka amin'ny RMDM ka dia zay no ametrahako namana faniry ny veloma mandrapitafa veloma mandrapiresaka amin'ny mpanaraka tsy mahafoy zao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS 5 teboka 4 sy ny Radio Mada 100 teboka 8 ka dia samy tsara amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko eny ary io moa zany de hoe ny olona mivavaka tsy mitovy amin'ny olona mody mivavaka nefa tsy mahay mivavaka samy hafa be zay fa tsika mihitsy matoko ny fiasan'Andriamanitra ao anatin'izao raharaha zao efa manomboka izy io ary efa izaka an'izay hoe fiasany mazava zay tsika satria miasa ao anatin'ny fampatongava-tsaina ny tsirairay zay Andriamanitra lehibe zay inotsika izay de efa tonga saina malagasy io ary efa miresaka amin'izany fahatongava-tsainy zany izy le avy any anatin'ny foniny sainy nefa mivoaka mipololotra mivavana mahita amin'izany tsika ary mihitsy mahatoky sy mananteny amin'izany tsika fa ampitombo tsara ny asa aza mipetrapetraka mihitsiny aza mandrimandry manandrara fa efa kely sisa zay fandresen'izay de efa hoe ho atanantsika de manome fotoana indray ho an'ny rapitso tahaka ny mahazatra de misaotra ny teknisianina MBS ny Radio Mada misaotra ny mpanaraka rehetrarehetra naiza toerana andraisantsika ity fandarana ity na eto na ny ampitan-dranomasina makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy ry olom-pirenena nde isika andraindraikitra dian'izao ho avy isan-tokantrano ny agent recenseur anady ady marina antsika rehetra izay feno taona ary anome taratasy manamarina fa voaisa tokoa isika afaka manamarina izany rehefa mivoaka ny lisitry mpifidy any amin'ny bureau ny fokotany misy anao olom-pirenena ao olom-pirenena anao olom-pirenena isika dia ary andray andraikitra lisy mpividianana marina sy madio no tanjona